samy valy sy fahefany alina. Nosoratany Mamy Aina, Ovelomon'ny faly, Sinaizy, Rakoto, miaraka amin'ny Vanjo, Lanto, Mirambola, nandray fiosinana totosa tovorazana mamonjy. Mba atoandro kosa mpanarato zany androany. Zany efa maika hivarotra. Eto aty Rotodabe fahatiny tsy de misy olona angana. Andao zany raha matotia. Za ndray de tsy tia lalany fipitrapitra masinao any fa karamany aty Tandremy sao mitady amindra fo amin'ny ola Rotodabe fa tsy sangy amin'io mihitsy Aza matahotra anao sefa. Tonga de gorbako amin'ty balanyty basy ty io raha vao hafahafa hetsika eo. Tsisy an'izany eo sefa mission vita ihany ny fatatrao de zay. Angana raha fa miandry eto ahy ery ambodiny ry vato be rino amin'ny tanao ny tantarany. Okey sefa voare. Misy olona ao anaty grehatra ambony ao zao. Anao inona ary zareo zany fa tombo fandrahoana hafahafa. Andraso efa hotsikiloviko etsy. Eto ve sefa eto mihitsy ary atao vaingaka angana fa sao misy mahita eo ihany. Reo fa tazako ary inoko fa tsy mahita. Misy tovovavy taritaritindreo lehilahy lava ranjanana io. Ie, ho ery apototry ny aram-bato ery. Tia akaikiko ty kosa misy tovolahy mitazana ny zareo sady mitana basy. Fa anao inona ary reto? Fitao amin'izay le Rotoda fa ela loatra inona ary mbola andrasany lahy eo angana. Ry lanitra vonondry zareo ve tovovavy io? Sabatra lava lela be mantsy navoaka n'le ranjanana be iny. Anao azy zao fa mbola makabana kely fotsiny sefa. Angany Wai, ndraisiny amin'ny volony le tovovavy de manaingana sabany izy kapany tendany. Tsy te hijery marina. Inona ianao ary veloma marak'izay? Tapaka ny tendany le tovovavy nefa ny vatany toa mbola kapakapany le ranjanana be io amin'ny sabatra maranitra be iny any. Tena biby reto fa tsy mba olona ka. Ary andao amin'izay Rotoda fa vita zay mbola atao inona ndray ary io? Amin'izay hitanao tsara fa tsy miray tsikombakomba tamin'iny zany no iverinao fa hoe vadika aminao mantsy tioko. Iza moa lesy ny mahita fotra ny fampiresaka angena reo teo de somary ny salasala zay ala. Ny angavy fotsiny izy mba hoe tsy hamono azy tamin'iny de ninoko tsara aloha sefa. De ahoana nefa nilazainy tamilaka? Ozy izy hoe raha mamotsitra ianao de misy valo soa lehibe omeko anao anirina any. Resaka mba elana fotsiny zany fa tsy mahalala an'io ngala zaza natao nandraingirangy mihitsy. Fa ona aloha sefa. Inona tokoa aloha ny olana tamin'izy io nahatonga anao hoe hampamono azy ohatr'izao andao andeha aloha fa any orina tantaraiko an'lay so misy mahita eto ihany ka ho raisi-potsiny etiko. Reny fa lasa. Ary nahoana moa rarahako reny tsy tokony ho avela hafa maina toy izao fotsiny mpanao ratsy. Sady tsy nahazo trondro aty tsy nahita an'izay marina tamin'ireo narahana akory. Manahoana Madame Soary ary tena lasa saina be ngeno zany. Ay tojo. Ohatray. Mandroa inona atao anao? Ka ohatra mifanao ihany lapela anankiroa de ohatray. Ary to tsy misy tsaky mihitsy ato trondro ny endasina nefa zao no tena saika ilaiko Soary. Ka tsy nahazo trondro ary tojo Fa nahoana panarato maro be ao an-tserananao reo ve de tsy nahazo anao na de kely aza. Nefa reny trondro fanendinao reny no tena mahatamana ato aminao mihitsy iny. Tena miala tsiny re. Nary zany. Zaza ngesaky tsy hivarotra mihitsy androany Ndry fa maninona? Ny andro nefa larobia miakatra daholo ny aveny amin'ny sambo nge. Ka ohatry ny tsy de salamo zany ako. Hitako moa ianao no kamokamo zany fa tsy ohatry ny isan'androko. Fa maninona Ka hoana tsy sotro zany ianao satria tsy misy trondro. Atao ahoana moa ny andao client toy izao Madame Soary Ampidino ao ny labera fa hijery zavatra fa ao ambadika ao de izay no hinanako azy
Tokony izany hijery an'izany ihany nefa na nitsangana eto aza mila tsy ho vitako. Tsy maninona soary fa aleo zany ho any vetivety aloha. Saindrendrolahiriny ihany nefa olona izao ny vonoiny. Za sy tiana natrika fotsiny ketraketraka tsy mahavita ninninona. Tanao, izay dia efa tafaverina nge. Ohatray, ary toa mbola tsy napetrako ety ihany dia lapieré. Ahoana azy? Azafady rery tojo aho. Reto nge mba raisy dia mangalava iretsy e. Marary ianao aloha dia tsy maninona fa ataoko ihany fa anio ihany amin'ny manao an'izao. Aiza mivarotra e? Aiza? Ahoana izay? Inona no atao? Tairo mba alao whisky eo e. Ho avy e. Oay, fa tsy leranjanam-be namon'olona tarifa ety. Tena tadidiko mihitsy io sandrony mivalombalona sy tomboka vatsabe eo amin'ny tratrany eo. Dia akanjo mampiseho tratra toa niny ihany mantsy le nanaovany. Aiza zavatra mikomandiko aminao ro adava ohatra ny lozanao midanaka mijery aho fotsiny eto ha? Inona moa no vidinao? Whisky. Ohatrinona ny Johnny Walker ato aminao ato ka ha? 3,4 ariary indray tavoangy. Mba zay haiko. Eran'ny tanàna ranga alina vao teto daholo bara sy mpivarotra fa tsy nahita mihitsy. Tairo, anaovy eo angery madama. Reto volalao reto. Toy ny veso tsy vidindra. Tsy maintsy karamany tamin'ilay namon'olona taria zao reto. Oako zao fa aza fonosiny zandry madama, sahirana fotsiny amin'iny anao fa oako zao. Misaotra. Mahazo to misaotra zandry e. Mahazo to ianao. Misaotra e. Zandry madame Soary miakatra mihitsy nga manotazonao fa nahoana raha mihinam-panafody dia mibomoka aloha e. Tojo fa ahoana e? Mba azonao atao ve aloha manaraka ny lehilahy iny teo e? Fa misy inona Soary diso famerim-bola nga ianao sa jereo fotsiny izay trano hidirany e. Eo fa omeko lapera ray amboniny ianao rehefa tafaverina manana ny volako fa tsy mila karamainao zany ka tiako fantatra fotsiny ny antony anandrahanao anaraka nin'olona iny e. Mandehana aloha rehefa lasa ihany izy e. Rehefa tafaverina avy any ianao dia tataraiko. Fa zao aza miresaka amin'ny akory ianao na manao fihetsika mety hafantarany fa manaraka azy. Zay eny ary aprimo aloha zany reo labera sy sako reo fa lasa vetivety ary aloha. Izay trano hidirany ihany mijerenao dia miverina ianao eny e, lasa e. Hitanao? Hitako ka. Kosa. Ary dia aiza ho aiza? Ary amin'le vila amoron-dranomasina ry ka angamba hoa mety ho mpiambina tanànan'olona izy iny fa hono ahy ahoana aloha no antony nampanarahanao iny olona iny kosa aloha e? Mpamono olona iny lehilahy indro tojo. Or madame Soary
ahoana ny lazanao an'izany sa mahita azy lava ranjanana salamininy ianao ka tena mpamono olona mihitsy so dia mba mitsaratsara olona ivelany fotsiny ary ianao tery soary tojo za mihitsy ny vavolombelona izany oviana ary vo androany maraina izany nge mbola mampalemile miahatra amin'izao io tena loso izany natrehako mahaso mihitsy ny nanapahany loham-behivavy iray sy ny tetitetehany azy toy ny ena zava-doza nge izany lazainao izany soary tena marina izany taria amin'ilay aram-bato amoron-dranomasina tariana nanaovany azy dia hono dia nataony aiza ary ilay fatika navelany eo ka ataony aiza moa mbola tsy nisy nahita angamba izay matoa mbola tsy nely aloha ny vaovao soary ka nahoana no tsy niantsona fokon'olona na polisy tsy nahavita n'izany tsony ary tojo mitahotra azy efa tsy hitako izay nanaovana azy ry zareo nge amin'izany mitambasy sy ny sabatra maranitra be ndray fangatsy izy retika rolary zareo atokisanao ve fa tena iny olona teo iny tokoa no nanao an'izany soary aloha izy mihitsy ry tojo tena iny mihitsy tadidiko iny tomboka vatsa be eo amin'ny tratrany iny niezaka ihany angy ihany nanaraka ny trareo avy eo fa tsy hitako tsoa izay nalehany efa nisy fiarany andry azy ireo mantsy tao ambadika tao dia inona ny hevitrao izao natonga anao hoe ampijery amin'ny trano nidirany teo aloha ianao anefa tsy afaka hitory azy amin'izany satria tsy manana pofo koa ianao tsy inonako ilaina foana ny mahafantatra ny toerana misy azy ry tojo na dia nitandremantena ihany aza mino koa afa ndray andro any tsy maintsy mbola hitranga ny marina tsy misy raha latsa-datsapony izany koa tsy maintsy miapanga izay nandatsaka azy foany ireny dia miandry ny rariny izany ko fa hono ary soary tsy aveto anga io olona novonoana io no tsy mbola misy avy mitady azy foana hatramin'izao ka mety vahiny angamba le izy satria na ny endriny na ny toetrany dia tsy mbola fahitako mihitsiko ary hono tazanao tsara nefa ny endriny talohany namonoana azy eny tovavy fotsifotsy lava volobe izay izy somary maranitranitendrika baribary maso ary ny fomba fiakanjony akanjo lamaody daholo aloha no nanaovany tsy mitovy fiakanjo amin'ny olona eto re vehivavy mahalala tsara ny lamaody eto fa tsy mba toy ireny ny azy tena mampalahelo kosa izany fa inona loatra re no antony namono salan'izany tovavy izany dia tsy fantatro mihitsy ry tojo mba niezaka ihany any ny resaka ny fanaovan'izy ireo lafa tsy nisy resaka n'izany mihitsy vehivavy fetsifetsy angamba le izy raha araka ny resaka le ray satria efa nataony nandraingiraingy hono izy atray nataony nandraingiraingy tamin'inona soary asa izay fotsiny mba sombony resaka ianiko aloha to tena mahaliana ihany ny hafantatra an'izany ao ambadika ty raha ty izany ko ty ka naliana aza moa ianao afaka anao inona ka azo atao ny manao fanady adiana miafina ry soary aiza no afantaranao na avy amin'izay no ampivoaka ny mariny tsy voinao ihany akory ny teo nolaza hoe tsy misy raha latsa-datsapony izany ianao izany mikobokobon'ny raha marina ka moka ny tsy ambaratelo izay mihitsy izao ny faniriko ny soary izay mihitsy ka na za koa aza nge tena tsy mandry saina mihitsy amin'izao ry tojo tanao amin'izany arako tsy nanan-kery ny arovana n'le tovavy teo ampamonoana noho izany manana didy ampibaribary ny marina mba tsy ho afamaina ny mpanao ratsy izay mba tolo-tanana azy komena matiny zareo koa aloha ianao raha vao nigika tamin'izany izay indrindra mantsy izany arako noho izany dia tsapako fa manatrosa tokony efaina amin'io maty io midika azy izany fa vonona ny fanampy amiko ianao amoaka ny marina ve rehefa izany mihitsy ka za rery aza ny saika anao an'izany teoko dia ahoana ny varotrao nefa tsy ho vita ampitoerana fotsiny eo mantsy izany fa tsy maintsy tsongodi eny rehetra eny angentsika soary mba miteny akoa tojo nefa ianao aza manana ny asanaoko ka izao ane azoko alaina ny aloha ny konzeoko hatramin'izay ry soary tsy mbola naka mihitsy mantsy hatramin'izay ny asako izay kosa ka za koa afaka makakisy vavy mba hisolo aheto fotsiny dia mety io ka raha tsy olona mahatoky ve afaka ataony izany mahita rehefa aza matahotra ianao fa ny fotoana ny boantsika fotsiny no lazao ka tsy aloha atao hoe afaka 3 andro azy izany mety aminao ve ka tsy ela loatra ve izany ry tojo ilozany ombo miahaka eo mantsy raha vao ataondry fiterin'olo loatra koa dia raha oviana azy izany ozy ianao ka za mieritreritra hoe raha pitso ariva
Telefonina fotsiny angeny atsoiko an'ilay tovavy dia tonga eo e. Eny ary za koa raha pitso mahaina mbola apiditra amin'ny konziako ilay zaniko. Raitra ary zany e. Alainao eto ary apitso dia lasika. Marina zany. Ka nanao ahoana ny vaovao teto nandritra n'izay fotoana kely tsy niona an'izay ry Soary? Fotoana kely fanisehony zavatra maro ry Tojo. Zany dia inona daholo ka? Ny voalohany aloha tonga any le ravavin'le maty. Dia ahoana nifampiresaka taminy ianao zany? Ohatray, fa ahoana koa ary ianao zany ry Soary? Ka tsy teto amiko ange izy nanontany fa tatsy amin'izareo tatsy e. Ataoko ahoana koa moa ny tonga dia hiditra amin'ny resak'olona fa dia nihaino teto am-baravarakely teto fotsiny Dia ahoana ny resaka ianao ka? Nanontany andry zareo tao izy hoe sao dia mahafantatra tovolahy tao hoe Hermanina antsoina hoe Hery hony. Manontany olona izy zaniko. Fa ahoana no lazanao fa avan'ilay tovovavy maty izy e? Ahoana? Niendrika zareo aloha misy itovizana be mihitsy. Zany e? Avy eo izy nilaza fa misy raha vavy noho ny nentin'io Hermanina io. Ary aty Morondava ny toerana nalazainy fa hoe nalehany. Dia tsy nandrenesam-baovao tsony nefa hono le olona io izy le zokony zany no lasa 2 andro. Nefa efa 2 volana izay ny elany tany. Ka dia avy aiza raha ondry zareo ka? Atao hoe avy any Antananarivo. Tena vahiny tokoa izany ny tovovavy io nge ry Soary e? Za koa nge efa nilazan'izany taminao e. Eny e, dia ankoatran'izay ary inona koa no vaovao hafa hozy ianao ka? Nisy nahita le razana. Ary efa tany zandarina na dia tsy nanamarina ary ny antso ny dokotera. Zany hoe voarain'ilay rahavaviny zany ny fatonjokony? Hitany fotsiny fa mbola tsy azony nalainy. Mbola nentina any amin'ny hopitaly any mantsy ilay izy. Ngamba anaovana fizahana. Eny ka tsy maintsy atao an'izany kosa aloha eny nge. Dia mbola afaka hiditra tseritra amin'izao raharaha izao ihany ve tsika ry Tojo? Efa ny zandary mantsy zao no mandray andraikitrako. Ka isika nge tsy manelingelina ny asany e. Manampy azy isika n'izao no tena tokony ataoko. Ka le hoay ahiny zareo indraingy ny atahorako raha sendra misy fandrifian-javatra e. Sika mantsy tsy polisy miafina tsinotsinonako. Anao aty koa ka tahotra. Ka izao anie Soary atao ampahamailona sy ampahanginana ny antsika fa anga kosa moa dia isiosio be. Sady zareo vao amotopototra ifotony mihitsy fa singe zao efa malala ny meloka saingy ny profitazomana sisa no tadiaviny. Eny. Zanko. Saingy fantatro ihany ny polisy sy ny zandary fa raha vao misy irika kely dia efa mitana. So ny fanady adina ataontsika aveo ianao no ilazany antsika ho nanao ny eloka aveo. Zay mihitsy. Aitaitai. Inona ro izy no hidikidiranareo amin'io nefa efa eto izay manao ny asa. Indrindratsika tsy detektiva mpianakaviana tsinotsinona. Ka azo ambara aminy ange ny antony hoe mitady porofo zahay ilazana aminareo fa ireo olonareo tokoa no namony. Toy ny manendrikendrika mantsy ny manondro olona fotsiny amin'izao anena vao tsisy porofo e. Dia ino an'izany ve izy ireo ianao ka? Sy mino izy rehefa tena mitombona tsara ny fanazavantsika kosa e. Mahafantatra ny marina sy ny lainga nge ireo e. Eny ary koa. Ka izao aloha e. Aza tonga dia ny lafy ratsy ny toy izany koa moa no eritreretinao fa izay ampahomby an'izao zavatra ataontsika izao kosa e. Ianao ve tsy te ho afatrosy e? Efa manaiky nge ahy e. Ka izany arako. Fa aiza ary aloha izany ny hanomboantsika azy ity e. Raha ny eritreritro aloha zao dia miresaka n'ilay zandry ny maty mihitsy sika aloha no atao Soary e. Dia aiza no azonao azy? Izy zao mety ho tronin'olona maro amin'ny hopitaly eo manatrika an'ilay fizahana ny fatonjokony. Ka andao aloha rangaha fa tsy misy mangiditra andraman'izany a. Izay ve dia tsy mba hiataka kely fa tsy maintsy hiatrika ny fikarakarana eo foana izy fa mety mba miataka kely eo koa izy a. Andao ary fa mandeha any ny fotoana e. Mamaky anka dia nijery andrem-pamoan'olo ireny. Ka ho tonga any any sika fa ety aloha no andao ale.
Orsoary maromaro olona ihany eto zany ka zange efa nilaza taminao ka jereo ihany aloha so mba eo amin'ireo olona eo an-davarangany hopitaly ireo izy fa ono tadidinao tsara aloha ny endriny tadidiko tsara aloha tadidiko mihitsy raha hitako eo ka oay misy ina Soary le tovolahy izy le ranjanambe ve zany le niaraka taminy de aizy zany io hitanao io mitongo davarangana farany avaratry indrindra io mijereo fa misy tovolahy ohatriny mety isy io miankina io hitanao io hitako tsara io ka ohatray io le niaraka tamin'ny ranjanambe lazainao iny tamin'ny andro namonoana an'le tovavy ka raha izany ange Soary namany ane io zany eny io mihitsy ny tena ny baiko de ndrahona ny tofirina mihitsy aza le lavabe iny fa ngamba saky tsy ho sahamono an'le tovavy io mihitsy ange ny tomponanto ka raha izany Soary izy mihitsy tena io ngamba zany herimanina zany ka tsara raha maso mihitsy zany la io raha izany fa andao aloha mody petraka etsy amin'n'iretsy olona etsy rehetra aloha tsika sindrika afaka mianresaka koa manko io andao aloha io nipetraka andraso lorotojo misy inona ndray Soary io avy io le tovavy ndre ary tona nantona an'le tovolahy Soary le tovavy zandry ny maty ve zany eny hitanao io tovavy manao akanjo sy volom-pango tokana io hitako io ny ravavin'le ny vonoindry zareo ary toy izao mihitsy ny endriny tsara tarehy kosako ohatran'izao mihitsy ve le maty Soary eny kambana mihitsy angamba ry zareo roa raha ny fijeriko azy satria tsy misy valaka amin'izao mihitsy izy na ny bikany na ny endriny Soary mahagaga ange de zao izy mihitsy manatona an'le tovolahy io ka zay mahagaga kokoa sa tsy fantany hoe io no nitondra ny rahavaviny zany ve mety tsy fantany angamba jerenao jereo fa miresaka tsara mihitsy angery zareo tena tsy mazava amiko mihitsy ny fandehan'izao raha zao Soary ka marina moa ngaminao rery za koa zay tena gaga mihitsy de ho sanatria ve tetika niraisandry zareo ihany no namonona an'le anankiray eny zava-misy ny ohatr'izany saingy tsy mino aka raha zany ve no izy de tototo hitady anjokony ataty zany indrindra manko izany koa nge mahagaga zareo re tena miresaka tsara mihitsy ny Soaryko jereo fa andao aloha hoe mody anantony eny de inona ndraisany ndao arako mety mba hanampy atsika koa mantsy zay tena tsy fantatra mihitsy ve ireo olona namono hatramin'izao aloha de tena tsy fantatra mihitsy ka ary efa nametraka fitoriana tany amin'ny Sandary ve ianao tsy mbola manana fotoana anaovana an'izany ary va niala ny mitady ny volana foana aloha no tena ny fosanay de tsy hitanareo ve nefa de tsy de lavitra loatra ny tanàna ny namonoana ny olona azy ka toerana tsy de be mpandeha loatra nge ny toerana iny tena tsy napozina mihitsy hoe tany nitondrany zareo aziko tena mampieritreritra mihitsy ny amin'ity raharaha ity ka oy andrazo aloha fa miantso a dokotera vita angamba ny zavatra nataondry zareo tao ka za koa aloha ndeha ho any an-trano rehefa avy eo miverina eo ihany eny ary mandra-piona ho avy a dokotera resaka teo fa natsony dokotera izy fa ono ary Soary ahoana aloha ny fahazonao an'le sombandresaka zareo teo raha ny fahazoko azy aloha de mifankalala tsara ty tovolahy ty sy le rahavaviny maty atao hoe Vaniala ary teny rana ny elan'izy sy le volana le maty io tany amin'ny zareo zany hoe raha azoko tsara mety ho fombadin'le maty zany tovolahy io ary efa fantatry ny fianakaviana izay mihitsy
fa ny antony naminony azony tsy fantatro mihitsy. Ka raraka ny resaka ry zareo teo nefa dia milazo tsy mahafantatra an'izay namono an'ilay volana ny ity tovolahy ity zay ny tena manahirana. Tsara vela tsy indro tojo ape tsara vela tsy izao no namono ka mody hoe tsy fantatra hatramin'izao. Amin'izay izy dia mba monto malahelo eringe satroka ho tondrona tamin'ilay vehivavy teo hoe io no namono ny ravavinao. Mbola ho avy zany fa za maika ianao efa manomboka mahita hitazorony amin'ity raha ity ihany sika izao mantsiko. Dia ahoana ary? Inona ataontsika izany izao? Ka aleo aloha andrasantsika izay fotoana ivoahan'ilay tovovavy iny avy eo dia miresaka amintsika ko inona indray dia mino ve ianao fa mbola hivoaka rery avy eo iny? Ka iza moa mahalala fa andrasana aloha soary ho hita eo indray izay atao rehefa tsy mivoaka izy ko. Ka nahoana nefa raha miditra any izy ka sika nge tsy olon-dratsy ka mety mihitsy zany ka andao raha mazoto ianao ko. Andao. Aiza hoaizy izao no misy azy aloha to hivenjivenjy fotsiny eran'ny hopitaly ato mantsika raha izao no izy tsy misy malala fa tsy maintsy tadiavinako. Zaho aho zao ny hevitra fa tany amin'ny tranopaty ay tsy nisy olona akory tao ka ary sao dia mety any amin'ny bureau-n'ilay dokotera zany sa zany ve andraso aloha ery soary fa misy ina ry tojo tamin'ireo faty tao amin'ny tranopaty teo to hitanao tao ve le zokon'ilay tovovavy iny aloha hitanao tao aiza tsony ary ny afantarana an'izany efa nitetetehanyireo tsy vanina ngeo a izy lohany koa ve si tojo tia koa le retsy fa atao inona nefa izany ka tiako jerena nge ny endriny soary tsy mahatoky avy ianao efa nilaza taminao fa mitovy tsy misy valaka tamin'ilay tovovavy teo ka mbola inona ihany ianao koa dia masika loatra ka zavatra tsy ilaina loatra izany no tadiavinao an-danimpotoanako ilaina daholo ny zavatra ny soary tsy misy an'izany tsy dia ilaina firy izany kosa ka mandehana ianao raha hoany fa zaho kosa aloha tsy hijeran'izany tsolika ka raha izany aleo zakaina ny lalana ary ianao mitady an'ilay tovovavy fa za aleo hijery an'izay vetivety aloha dia ahoana raha hitako izy dia aiza no faikahitantsika ka aza miandray anao fa tonga dia atomboy ny fampiresahana raha vao mahita azy miantso amin'ny telefonina rehefa tena tsy hitako ianao zay zany zay dia samy miezaka zao mba mbola mangingina dia tonga dia hiditra aiza ho aizato nefa izao no misy mifatin'ilay tovovavy maromaro ihany mantsy ilay tovovavy hitako eto retiko ry amin'ny sisindry angambaka leo rangava tonga dia jereko eny ory zandry fatiny izy jerenao ato ary toleran'izany ambe ty fa manao inona ty koa ary io manontany anao nge ahy tsy izany fa misy namako izay tsy hita dia jereko ato so maty ka izy any anarany ary dia nanomboka oviana izy ny tsy hita le ty ve mpiasa ato no mba manady ato toy izany fa nareo ve tsy tonga saina sa mody adaly izay fanontaniako rehetra tsy misy valianareo fa ohatra ny lozanareo midanaka fotsiny zany ka ono aloha azafady ianao ve aloha mpiasa ato sa inony olo ty to zandray mba ianaran'ny lahy ametrahana fanontaniana ka anga kosa moa ianao tsy azo anontaniana kosa tsy azo le ty sa mitady inona koa lahy mbola mianatra mamaly valy eo za nge tsy mila ady aminao raha zoky fanontaniana tsotra no mba hapetrako ka tsy ilainy sa tiany lahy ny atsoko polisy fa ino zao tapatapy zao ry doda sy le ty miditra keriny fotsiny tatony nefa anontaniana to izy indray no to avavako fa iza nefa io dia tsy fantatroko zany nge no anontaniako azy io nefa to zandray nivandravandran'ny adaly io tsy nivandravandranao zany kosa raha nga fa saika hijery razana tao
ianao no mila vaniny tamiko teoko. Zarangaza atao anareo ohatr'izany fa tsy reveko mihitsy Sy ok zay doda. Ka mandreraka ko. Aoriana daholo ny ato fa aza asiana tabataba ohatr'izany. Mandeha koa ianao tovolahy mivoaka fa miteraka korotana fotsiny Sakatsakana anareo koa moa za fa tsy navela ivazavaza teo ihany iko. Ny fitaiko matavy teo ny raha mbola nijanonjanona teo. Aza menimeny ery doda fa mandreraka. Arindana koa ampimany daholo ny olona any. Ka efa vita nga ny fizanana ataon'ny dokotera ka? Efa vita fa mandehany. De ono iza hono namonoka? Tsy mbola fantatra re. Nga moa tsy maintsy zao ny ilazana an'izany. Ka aza sakatsakana anareo tsony ary raha vao fantatra hoe le olona fa avy aloha nalako ny foko kely mihitsy. Tsy rary mihitsy nge zao famonoana vehivavy zao Iza koa moa no mahita na reny hoe mody mitsofotsofika ty reny zao no nahavanina an'izao. Mandana amin'izay aloha fa makaleo ngongononao ka. Za koa mila saina to mihitsy zao. Aleo koa nga zay andeha rehefa makaleo anareo amin'ny famoahana ny razana zay mitonga eo Retirety matsiravina amin'ny fahamamona. Reny koa ngamba efa alikola daholo mameno ny vatany ka. Isan'andro zao toaka foana amin'ny biboana. Mademoiselle fa manelingelina anao? Fa ahoana? Misy resaka tiako ifanaovana aminao ka mba afaka mehenao fotoana fohy fotsiny ve ianao? Fa iza moa aloha ianao Mbola tsy ho lazaiko aloha noho ny anarako fa ianao fotsiny zao resako zao. Mito ary ny resaka ao kanefa mba tsy ho lava? Vetivety fotsiny ka. Za koa mantsy somary maimaika. Lazainao? Say voalazako anao teo zay Iny lehilahy iny hoany namono ny ravavinao. Ary za mihitsy ny vavolombelona nahita an'izany. Tsy mino ka. Zanaka trano fofombadiny volana nge iny Zay fifandraisana aloha tsy fantatro fa zay fotsiny zavatra hitako dia tantaraiko anao. Inona ary ny antony namono ny azy raha zany? Dia tsy haiko aloha fa zay koa zao mbola manao fandalinana an'izany. Fa ona polisy anga ianao? Tsy polisy ka. Tsy mpitsongodia fa olon-tsotra mba te hanampy ny mpitandry filaminana fotsiny Ka nahoana ary tsy tonga dia resahanareo tany avy hatrany izay rehetra nambaranao tamiko teo Sarotra izany mademoiselle. Tsy misy profentiko hanohanana an'izany tsinona. Zareo nefa tsy maintsy hitady an'izany. Marina aloha izany Lazay fa fanendrikendrehana noho ny fahalalana ianao raha tsy misy profo. Izay indrindra nge. Zany mbola hitadiavanay profo hatramin'izao. Inona tsony nefa no hitanao eo Ndrazana azy efa nesorina teo amin'ny toerana. Ny zandary koa efa nijery manodidina rehetra teo fa tsy nahita ninona. Ka izay indrindra no nanatonako anaoko. Ianao mantsy menoko fa hiaino resaka ambava ataoko. Sarotra inoana be nefa izany resaka lazainao izany Nga tsy mba nisy tany aminao na telefona aza nangalana sary azy Enao tiry mademoiselle. Ty telefona fozitingy mba hananako Ka nahoana raha ny antsolona indray Tsy afaka nanao an'izany sabatra sy basy nge ny teny an-tanandry zareo Tsy nahavita ny teny akory angamba dia nifatiko ny tsitra teo. Toa te ino anao nefa izay aloha no hitako ka asanao Mino ianao dia tsara. Tsy ino kosa afaka didy Ka mba azonao omena ary ve ny anarana sy ny numero anao Aleo ngamba aloha tsy ho anio mademoiselle. Miala tsiny fa maninona ary toy ny zavatra tsy mitombina nge ny nambarana ao anaty eo rehefa tsy samy joro ianao Tsy afaka ny anambara vatana amin'ireo olon'ireo mademoiselle. Jiolahy masika mihitsy ireo ka tsy hamenatra azy velively ny tetika raha fantany fa zava volombelona izany. Dia ahoana fotsiny ary izany na tonga anao ilazana aminahy Tsy voasambotra kory mantsy ry zareo satria ny profo tsy misy. Vavolombelona tsy samy joro fa olona firy tokoa aloha izy ireo
Maromaro mantsy izy raha izany filazanao azy izany. Roa ihany izy ireo ka. Iza indray? Fantatra koa ve? Tovolahy manao endrika mety izay izy. Ahoana tsara? Ery manana ve? Ny anarana aloha tsy fantatro e. Fa somary lavalava volo izay izy dia misy vatana. Tena izy mihitsy izany e, vao maika tsy mihina. Ary aleo andefa vitsy izay ny adidiko aminao ka asakasaka ao mademoiselle. Andrasanga aloha e. Andrasanga e. Dy, fa inona koa ty mampivazavazanao ry fa niala Iny olona lasiniko. Mbola nisy resaka saika nataoko taminy. Fa izy iny ary resakininy Izy ary efa lasako. Fa taiza koa nefa moa nahafantaranao an'izany olona izany e. Angahy ianao efa mahalala olona eto sady. Ka nanatona teto izy dia mba niresakako. Saika asehoko anao mihitsy ingeny ny atsoka anazy teo e. Fa resakinina nefa niresahana teo e Ka nilaza fa nahafantatra ny namono amin'ny volana ne izy Dia iza hony? Hoe nareo sy dota be. Ay ve olona mirediredi ianao ka tamin'ny fomba ahoana ro no nahitany an'izany? Tsy fantatro fa nilazany hoe nanatro maso mihitsy inge izy Mba iza loatra re zany olona izany? Tsy nety laza izy na ny anarany azako. Ay olona kanosa. Raha manana ny marina izy nahoana raha tonga dia nilaza tany amin'ny zandary fa ianao no nivonjeny atsokosoko aty ka? Zara mba gagako. Olona mitady anao ratsy angamba izany. Ary mino fa naman'le mpamono olona angamba dia tia fantatra na ahoana ny ataonao na ahoana. Mety marina tokoa izany Maily mandrakariva mantsy ireny mpanao ratsy ireny. Tena marina fa tsy hoe mety marina e. Mpanao ratsy tokoa indry Ay, miteniko ihany ianao. Mino aho satria efa roa amin'ina nge izay ny olona nitsofitsofom-poana teo e. Ay, efa nisy hafa ihany koa. Efa nisy tovolahy izay koa saika nofonony dota be teo. Hitanao amin'izany arako. Tsy mandry andro tsy mandry alina ho any mpanao ratsy fa tokony mailo mandrakarivintsika. Izao manomboka izao dia tsy azo sarahan'olona ntsony ianao. Misaotra rery toa mivaraontsana ambony ihany ao izany ka. Aza matahotra ianao raha mbola eto izay e. Raso fa ifampitady izay manomboka izao. Samy nosoran'ireny menaka raha teo ka iza no azon'izany ampiororona eto e. Fa mitandrema ihany anefa na izany aza fa fahavalo tsy fantatra inge io edivan'io e. Zanaky nefa mangotraka eny aty ka tsy matahotra ny angoro vitsika e. Mifankahita kely izay ka izay ray motsany e. Efa azoazonao an-tsaina angamba hoe izy izany olona izany? Hatramin'izao aloha tsy mbola fantatro nefa aiza ny tsy ahalalako an'izany raha mbola ponina eto ka. Tsy dia lehibe loatra ange ty tanany ity e. Soary ny fiainanao tamin'ilay tovavy? Ndresaka tsara aloha izay e. Tsara kosa izany ko. Fa ny zavatra mahagaga ao ary totsy dia izao. Ohatrany tsy te iny teniko izany izy. Fa angatsy no hazavainao tamin'ny tsiporiany ny fisehon'ny zavatra rehetra kosa e. Ka ny nanazavako an'ireo mihitsy ny vao maika tsy ninoany ako. Fa ahoana soary Tsy nino izy e. Hatray. Fofombadiny rahavavy no ny hery. Ary zanaka tranon'ireo le ranjanana be iny ka tsy havitan'izany. Zany ve? Ary efa namboarin'ireo tao angano sainy ra izany no izy nery soary e. Mety ho izany. Satria any amin'ny zareo ingeny mipetraka izao le tovavy e. Ny razana aza hoentinaniko. Milohan'ny hitondrana azy miakatra any Antananarivo. Tena efa voamboatra indray izany soary marina e. Dia ahoana ny ataontsika izany ro tojo Ho very anjavona mantsy ny marina amin'ity raharaha ity raha izao no mitohy. Andraso aloha e. Efa ivoaka ny hopitaly angamo izao ny razana. Ie. Mety amin'izao fotoana izao mihitsy nivoaka satria efa maromaro ny olona tonga ao. Le heriko azy efa any. Ka mbola manana fotoana kely tsika soary ra izany
tsy maintsy fitaitsika alohan'ny akaran'razana ny Antananarivo ny fanamporofona ny marina amin'ity raharaha ity kosa e. Atokisanao ve aloha fa ho vitantsika izany e? Vita izany raha manao ezaka mafimafy kokoa tsika e. Fa andao aloha hijery ny famoahana ny razana dia ho hita eo izay fanapahan-kevitra raisina avy eo ry soary a. Ka andao hainga ary e. Soary tena efa mivoaka tokoa ny razana fa tsy misy afa-tsolona vitsivitsy isany eo tokotanin'ny hopitaly ireo e. Dia tara ange izany sika ka inona tsony izany? Azakivy ianao fa raha antsika fiatoriana ry zareo e. Ny tanjona dia tsy maintsy maharesy lahatra n'ilay zazavavy sika inono fa mpamon'olona reto iarahany reto kosa e. Tao mitady ho kivy azandro tojo. Ry soary fa nahoana e? Ka tety ivelany ary sika tsy nahavita ninina. Maika fa efa tafiditra ao an-tranony izy. Atanjao saina ry soary fomba miady ihany zao. Tsy vita mora ange izany miady amin'ny ratsy izany e. Ilaina herim-po, ilaina herin-tsaina mahery mihitsy. Azonao ve izany? Maka hery tena mihitsy ary tojo fa amin'izao aho ato mitady ho ilefikako. Sarotra ange izany hitsofoka ny an-trano-pahavalo izany e. Sady sika somary efa fatapatany ihany zao. Zao ry soary Andriamanitra tsy homban'ny ratsy fanahy izany. Mananjina ihany koa ny ran'olombelona ka tsy mba latsa-datsa-poana fa tsy maintsy miampahangany nandatsaka azy foana ndreny fantatrao izany. Na izany fiteninao izany aza ange tojo toa mitady ho kivy ihany koa ianao saingy mikiry fotsiny e. Ny hoe kivy angamba aloha tsy dia izany loatra fa ny ahy zao no tena betsaka e. Inona ohatra no hainao? Zao ry soary ohatra ny zara roa eto ny saiko. Hoe? Izay iray marina na tsy kombankomban'ity hery-ty sy ny zandrin'le maty izao. Azonao? Na tena ho voamboatrandry zareo mihitsy ny sain'izy iny. Zao mantsy. Mahagaga mihitsy zao fifankahazon'ny zareo ratsapahaka eo amin'ny zareo zao. Ianao ve tsy mahatsapa an'izany koa se? Eny e. Zavatra mety izy daholo aloha izany e. Izany ary koa. Ndry? Misy inona e? Ary mahafantatra anao nga ry tovavy fa tao mitsikitsiky aminao ery nga izany e. Izany ry soary. Io e. Io ambaravarany hopitaly io. Iny fa mikiopa-tanana izy zao. Tena tsy mahafantatra an'io ary soary so mba ianao kosa raha nikopahanyko. Ka olona tsy fantatro koa nge io e. Ka andao anatiny eny aloha dia hita eo e. Toa miantso mafy mihitsy mantsy izy io ko. Jiary ny anarako ary infirmier eto amin'ny hopitaly Faly mahafantatra anao. Fa hono ahoana no ilanao anaika? Raha tsy diso dia manana fifandraisana amin'ilay razana vao navoaka teo nareo. Le vehivavy nisy namono ve? Izy indrindra. Toa hitako foana mantsy nareo nandritra ny karakarana ny razana tetoko. Raha ny marina aloha tsy misy fifandraisanay aminy mihitsy fa noho ny amin'ny mahay tanàna eto dia mba manotrony e. Mbola mitana fihavanana kosa ange nareo raha izany. Ka vahiny eto angamo ianao no tsy malala fa toy izany foana kosa ange no ataon'ny olona eto e. Za aloha vao telo volana izay no nifindra teto e. Hitako moko. Fa misy zavatra tianao fantatra angamo amin'ireny fianakaviana ireny aloha e. Tena misy mihitsy ka izay nge no nahatonga hiantso anareo teo e. Ono inona amin'ny zareo ireny izany no tianao fantatra ka? Misy tovolahy miendrika metisy iny niaraka tamin'ny zareo teo. Asa raha tsy karitra reo. Fantatra mihitsy ka. Fa ahoana? Tsy misy ninina akory fa mba tiako fantatra fotsiny ka. Ay ve, izy no fofombadin'iny maty iny ka. Fofombadin'le maty? Fa inona no mahagaga anao amin'izany ko? Gaga satria toa izy le tovavy lava volo misaona iny no mpifankatsiako. Zany ve? Zany fahitako azy teoko. Ay ve?
Magaga zany tso. Ainareo komba gaga. Aoka dia hotsorona aminao aloha fa somary bebe zava-miafiny zany ihany reny fianakaviany reny tso. Tsy azoko. Bebe zava-miafina hoana. Ka aleo any ariantsika miresaka an'izany raha mbola misy fotoana fa avy aloha aloha izay andeha mbola hanaraka n'iny razana iny mantsy izay zao. Aiza nefa nahitako anareo raha sendrilaiko ary ka. Iza moa ny anaranareo aloha mbola betsaka amin'ny fotoana iresahana an'izany any aoriana fa andeha aloha izay mifankahiteny ihany fa samy efa iraitana any izao Mahagaga koa reny olona reny ka. Ary iza marina ary zareo reny. Zaho koa dia tsy mba manatiady aloha. Raha ny fahitako andry zareo teo mantsy to olona mahamahany izany. So mba olon-dratsy kosa ary reny. Andraso fa tsy mainty jerena manokana ny amin'izay ary tsy atao ela. Misy firetatory ato zany totojo. Eno jereo fa mangina be ny tanàna. Nefa zay zao mba nantenaina mba hidiranao. Ary lalina tokoa ny zany soary. Dia zanatsy tsy aombindray ve tsika amin'izao Sanga efa nilaza taminao hoe taty ivelany asika tsy nahavita ninninna. Maika fa efa tafiditra ao an-tranondray ve izy vao ahita irika. Tena mahery ny ratsika. Tsy anaiko resy nefsika fa tsy maintsy hiady an-trano soary Inona tsony nefa no azonao atao eo Tsy maintsy hiaingana io alina zao io razana io Zany aloha Ary anaraka azy le tovavy. Dia very miaraka amin'izay mifanantenantsika rehetra amin'ny anam-porofona ny maha olon-dratsy andreo. Okizay aloha fa aza miteniteny tsony ianao Fa misy inona? To mandrefa mindran'olona manatona mantsy zany tso. Oay Ahoana le ranjana be io tojo jereo fa misy sabatra lava lela be iny an-tanany. Ka andao aloha ialeto so dia tazany eo koa. Dia hoaisitsika andao atsy ambadika itsy trano kely an'aloha mihitsy aloha. Ao indray tsika aloha mijery izay ho fetsiny. Lasa nitsofoka ny anelany trano maizimaizina any fa andao rarotona amin'izao soary Rarotona amin'inona ary tojo andao aloha jerena so mba tsy nodiny ny vavahady ohatra Dia ninona? Dia hitsofoka ao ve? Ka nahoana mora misy hidika Dia anao inonao nefa andao aloha fa rehefa tonga ao ve tsy ho hita ihany izay atao soary Tojo so dia mba angaro biby andafaka andao rehefa aza be eo ianao andao ndray ariko Zay ny tokony lazainao. Ary andraso aloha fa andramako tosika ity vavahady libe ity Andraso aloha. Io fa mivory soary fa andao aingana. Aingana ianao. Andao ary. Amonjy an'ry varavarambe ry fa ho aizy indray soary Mba mitandrema ihany na dia zany aza. Henao zany mantsy to miraparapako. Tsy fantatrao akory na misy olona any amin'ny maizina any. Karaza angamba aloha io tazoko avy eo kavy io Karaza mihitsy io. Tojo Ahoana Tsy mijery tsara akory nge ianao Ijery inona indray izay atongavany ery amin'ry varavarambe zao no tokony atao soary Ka misy an'ireny tilikambo mpiambony drony nge io ambony io Tsy hitanao ve io Mety ho lairanjanambe inona mpiambinao angamba fa andao re isay hita eto ihany amin'ny fisalasalanao ity ka tsy maintsy maily antsy inona koa
diso may loatra anao ka manjary miteraka tahotra indray tsinonako. Areoko izay fa efa mandeha io e. Le varavarambe raha teo efa akaiko io. Ndraso fa andramako atosika indray aloha ty a. Tandremy ianao a. Zay io fa mivoa ndao soary a. De ahoana? De ahoana zany fa andao rehefa azasiana fanontaniana tsony e andao. Oe Inona indray e? Io ariny ianao fa nisy nandrehatra ny jiro tany an-tokotany. Nisy nahita angambosika. Ka mitivaingana anao fa akatoko moramora ty varavaranty mitivaingana. Any an-trano indray mifampitady fa andao e. Oritojo a. Matahotra zany. Ry seno tahotra soary fa andao a. Anisy any ady tsy maintsy atrehina koa toy izao raha dia azo fandresena e. Andao. Tojo a. Inona? Misy midina ange any amin'ny tohatran'izany e. So ihany fa miolakolaka ty tohatra ty ka tsy mifankahita ny avy any ambony sy ny avy aty ambaniko. Dia ahoana? Ka andao aloha iverina dia tsofoka ao ambany tohatra ato e. Rehefa lasa zany dia manono dindray tsika avy eo. Tsy nandeha lavitra angery zareo zany. Zao eniko miresaka ao zao. Ary tsy nivoaka ny velany aloha izy teo e. Angamba salon andry zareo no ambadika eo dia ao izy miresaka. Dia ahoana no idirantsika amin'izany? Vao maika asika lazainy fampandroba raha hiditra keriny ao an-tranon'olona ao angamba raha miseho amin'izao. Ka tsy azo atao kosa aloha ny miditra tseratra avy hatrany e. Ny mety aloha dia zao e, mihaino an'izay resaka ry zareo no ataontsika e. Dia misy dikan'inona nefa na henontsika daholo aza izay resany ao e. Aza manao an'izany ianao fa mety hanamora ny asantsika ny aorianany anie izany soary e. Vahoana e. Areoko izay aloha fa toa misy olona mandeha koa izany a. Tokoa. Ary samihara aloha mifitraka tsara eto. Sefa, aive fatonareo e? Efa foviana le zay ny andry any latato a. Ka saika tsy nahita an'le zavatra nampitadiavinao aza raha tsy taria lavitra be tariko. Rehefa nahita ela dia zay ihany ny zava-dehibe. Fa inona izany sary tadiavina be izany e? Fanafodin'ny sefa. Rehefa marary andoha mantsy izy io dia tony ihany ingeny miana azy. Nga marary ny andohanao? Tena marary be ny andohako ry Vaniala. Mila tsozakako mihitsy izy zany ka. Ka atao viaingana ary izany fanafody izany e. Andraso vetivety aloha fa mpanao an'izay andody e. Nakaiza ry zareo izany ry Tojo a? Reny lasa nivoaka reny sy tody e, reny. Dia inona izany no atao? Ka andao aloha hiditra ao amin'ilay tovavitsika e. Hiditra na ho inao ry Tojo a? Andao fotsiny arao afaza be fanontaniana e. Mandeha ny fotoana e, andao. Na ny famindra soary fa somary atovy mitsaitsaika. Aty ny lalana. Ary inona ny atananao indro Tojo? Manginy e, sabatra hitako tao ambany tohatra tao ty fa andao re, andao. Mitady hamon'olona nga ianao? Ianao ty koa be ngonongonona ka ampitahorako azy fotsiny ty ry soary fa tsy misy mamon'olona zany eo a. Tena marina? Tsy matoky avy ianao e. Areoko izay fa amoha varavarana amin'izay a. Fa ahoana izao? Ampangino ny vava ratsy zany dia kapaiko amin'ity sabatra ty ny tenda. Fa izy nareo e. Tsy mbola fotoana malinana izany zao e. Ny baiko fotsiny aloha ranao. Fa nanina nareo nefa e. Tsangana ianao dia avetsy aloha fa ely zany e. Tavino lalana soary e, tavino lalana. Tonga dia mivoaka ny tokotany a. Tsarovy nefa tovavy fa raha vao mitady anao fihetsika hafahafa ianao mba hanaitra ny olona, tonga dia jinjaiko amin'ity sabatra ty a. Andao. Ka nanaona sefa, azoazo any ena? Ara-dalàna le izy fa andao hiditra amin'izay a. Sasa miandro eo zay Vaniala. Misy olo izany ry Tojo a. Dia ahoana ny atao?
aleo zany eo aloha fa manaraka nareo e, ka raha sanatria mifaneny eo ambaravarana dia endry ty tovavy ty fa izany mifanandrona amin'ny zalahy. Azonareo ve zany e? Mazava tsara. Any an-tranonareo ny fotoana avy eo. Mazava? Mazava saika. Andao akia. Sanatria tsy anaraka anareo zany a. Vonjeo! Olo tiry doda, sef, ka tsy feo amin'ny vany ala ve le samy miantso vonjeo zany a? Eny tokoa sef, aleo fa jerena ingany e, aleo jereko. Aleo azy miditra eo ny soary a. Fa izao tarito fotsiny aloha itovavy io, dia ataovy izay hatafavoaka anareo any ivelan'ny vavahady. Azonao ve zany e? Tonga de midira ary doda fa inona ary ty mampianana an'lahy io tika? Ka ohatran'isy nikorotana be nge sef tao akaiky ny varavarana teo e. Avelao aloha izay korotana any e, fa ivany ala aloha jerena. Andao angana. Ndry, misy inona? Tsisy nizaniza ato e. Tsy teto amin'ny salao teto ve niresanareo teo e? Elahy ve mody adaly e, ka efa hita fa teo ka mbola nytanina ihany ka? Elahy ve mody adaly e? Tsy mody adaly zany a sef fa nakaiza teto ary izy tsy azoko mihitsy ange. Andao aloha jerena sao niakatra any amin'ny razana any ambony any. Oay, andao angana tokoa sefo. Ohatrany nandray zavatra midoboka koa mantsy teo tany ambony taniko, ohatrany any ambony any mihitsy e. Ka maninona elahy raha tonga de mandeha fa tsy miandry eo indray e, angana. Ka inona e? Sa matahotra koa lahy? De efa miteny kosa aloha doda fa tsy vola tsy tiana akory ny ana ka anakaramana olona kanosa. Ka tsy zany nge sef fa tsy mila resa be fa mandehana ataovy izay asaiko ataony lahy mazava aminahy ve zany e? Eny ary sef nefa aoka ianao mba hanaraka avy aoriana ihany ka tsara matsy raha mahita eo nge zay zava-mitranga ao e. Mahalala an'izay tokony ataoko fa mandehana ho aho. Le koa aza nge mba matahotra ihany fa mody mahafisaina fotsiny. Raha izao tokoa moa no mitsanganato le razana ka manakendano ny naminoko azy de ahoana? Andro vizy doda sa ahoana? Tsy mbola fantatro aloha e. Tsy zay ve lahy mbola tsy tonga any ambony any e? Eny e, efa kely sisa sefa, kely sisa de tonga. Raha tsy olona marary lisika zay mbola tsy tonga any any. Oay, fa misy inona le ty a? Doda! Fa inona raha ny mahazo an'le ry ao zany? Aleo efa ho jereko any. Aloha mihitsy zao hoe anahoana ary ny elanao ao? Tsotra fotsiny ka. Fa izao aloha e. Nanao ahoana aloha ianao taty e? Tonga anao taty any ve le tovavy? Tsy tongako e. Fa ahoana soary a? Ka amin'ny fomba ahoana ary hoe ianao no ahatariako azo aty e? Zay rovavy nefa mitovy abe any. De lasa isy izany zao ka. Vao tafavoaka amin'ny vavahady kelikely izay tsy tanako tsony izy fa lasa niridana any amin'ny elanelatrano any. De tsy mba narahanao akory ve soary a? Ka niezaka ihany nanaraka azy fa tsy tratrako tsony e. Fantatrao ihany zany hoe olona manavitra zany. Loza ndray zany ko. Ny ratsy nge zao soary raha tafavelona any amin'ny doda any izy de tsy maintsy ho tantarany any daholo mantsy zao ny zavatra rehetra. Mety efa fantany hatramin'ny anarantsika mihitsy aza angamba. Iza moa no nanampora efa voatonona tsy natao zany ko. Zany ka mo fantatra tsony. Ka zay indrindra ny tokony nitandremanao mafy sy tsy halasa azy toy izany ko. Tsarovy nefa tsy misy mahasamy hafa atsika amin'ny olona amin'ny tolo-batana nge zao toerana misy atsika zao ry soary. Dia ahoana ary ny ataontsika e? Iny loha efa raha niraraka tsy azo rofina tsony iny ko. Ka tsy misy afa-tsy ny fitadiavana n'iny tovavy iny e. Zay ihany sisa ny fanafody atsika, zay ihany. Dia aiza nefa no ahitana an'iny? Ka naiza raha tsy itsika indray no ataony aza lambo ry soary a.
Tsarovy nefa fa ho sarotra amintsika ihany ny fanandrina mivatana amin'izareo a. Mety efa manana namana betsaka mantsy izy ireo anohany. Ampy fitaovana ihany koa any ireny. Aza mampatahotra ianao Rotojo. Marina nge izany Soary. Tambazotran'ireo lahy tena anisan'ny mahery vaika ireny mihitsy mantsy no tena fandiniako azy ireo teo. Ka tsy toy ny atoto niady amam-bato ihany tsika raha izany. Izay engeny tokony ho efa nahamailo antsika hatrany am-boalohany Soary. Nanenenako ihany niditra tamin'ity raharaha ity raha izany ka. Zao tia nanjary tafiditra lalina. Tsy vahaolana intsony izany Soary a. Ny fanavotan-tenantsika izao dia misakana ny tsy aona ny tovavy iny amin'ny rotodo intsony. Sady miaro ny tenantsika manko tsika amin'izay no tsy mamela ho vean-javona ny tiraraty intsony. Azonao ve izany Soary? Lasa lavitrezaka. Ye, lavitrezaka nefa tsy maintsy atao. Sady adiditsika mihitsy koa nge izany. Adinao angano lokaloka nataontsika fa tsy maintsy hamoaka ny marina amin'ny tiraraty itsika. Eny, tadidiko saingy toa hiatra manaina nge ny hafaran'izy ity raha zao no mitoy. Mijoroso Soary dia andao toto-saina efa natomboka. Mety ilay maty ihany koa inge no mitaky amintsika ny famoahana ny marina matoa mitrango izao e. Tokony ampiana nge sika raha izany no izy. Ka ahoana moa nanampianantsika raha tsy metsikitsika? Erezo ny saina dia andao fa tsy ho very maina ny ezaka efa natao Soary andao e. Ahoana no ilazanao an'izany? Mana tena valisoa amin'izao nga ianao? Zao Soary Andriamanitra mahita na tsy hisy hamalisoa antsika azy. Ary andao andefa mandroso ihany ny fotoana izy. Indray ary koa. Soary taiza hoaiza teto izany no tsy mifankahitana roatsony. Tetsy amin'ity zorindrindrinitsy izy no tsirika tampoka raha ilay mbola variana iny dia miakavy sa miakavalana. Mazava mantsy ny andro zao dia afaka manaraka tsara ny lalana nombantsika inge. So dia mba fandanimpotoana fotsiny izao ataontsika izao Rotojo Ianao ve dia mbola manantena fa ho hitantsika ity izy? Jerena ihany aloha fa iza no mahita raha mbola mifitsapitsako any reny. Vahiny mantsy ny reny ka tsy dia mahafantatra lalana loatra Soary. Na izany aza ve dia tsy nanontany olona akory izy? Andao reo aloha fa mitady hevitra hafa indray tsika rehefa tsy hita izy. Oay. Ahoana? Andraso aloha. Fa misy na Soary tadidinao ty tovavy ty. Aizy. Io miala posy io Ye. Ka tsy le infirmiera tany amin'ny hôpitaly ve ty? Izy indrindra. Dia ahoana? Iresana sa avelandeha? Ka andao ialana aloha dia jerena izay alehany. Andao aloha aty aingana afatitsika. Ino fa mitelefona sady mierikerika? Misy olona tadiaviny angamba? Mety ho izany angamba. Mba tsara tareha mambika ery nge izy ity zany Nenao koa tsy ny ataony atao fa ilazanao mitsiritra n'izany tareha mambika an'olona any. Ka mba tsetratreta tsiaritra iny. Na ianao koa aza ve tsy mahita fa tsara izy. Tsy miditra amin'ny lohako akory izany. Za sy te efa hambava ahoana. Ndry ary mijanona eo alohan'ny vavahadiny tota nge izy izany Eny tokoa. Ary mino fa olao angamba no tadiavin'izy io Iza nefa ny olao raha tsy tota sy hery. Dia mety nandray amindreo izany. Mino aloha fa hery. Satria nahoana hozy ianao ka? Efa nanontaniana antsika ny amin'ilay zalahy iny nge izy tamin'ilay tany amin'ny hôpitaly iny. Eny tokoa. Dia ahoana izany ny hevitrao ny amin'ny zareo? Mpifankatia ve sa misy afera iraisana? Mety ho mpifankatia satria rehefa nisy afera niraisana izany tokony mifankalala tsara zareo fa tsy isika indray no nanontaniana anie. Izay aloha Hitako mitsoramena ery ange ny tarehany no nilazako fa fombadin'ilay maty ery. Ahoana koa ny fandraisana izany? Ka andraso aloha ino jereo fa misy fiara ivoaka eo avy eo amin'ny ry tanao iny. Oay. Nefa toa nandositra ilay tovavy. Fa ahoana koa ary izao Ka tsy fantatra fa samy mijery aloha samy mijery aloha tsika. Ndry ary tsy nandositra tsy akory fa toa mody niala kely fotsiny.
iny izy zao fa noraisindry zareo ao anatin'ilay fiara ihany ko. Reny fa lasa ry Tojo. Dia ahoana zany zao no atao? Andolo isakana taksi engina dia arahana zay alehandreny. Misy zavatra tsy mahazavazava ao ambadiko zao soary. Ka andao ary. Taksi! Fa nijanona ry soary. Eny tokoa. Ary aleo aloha tsika ety alavidavitra ty ihany no mitazana. Ohatra misy zavatra voakandry zareo anaty fiara zany. Eno Oay, Ry Tojo ka tsy fatin'olona ve io avoakan'io e? Jereo tsara nge. Hitako io fa ny mampiritreritra fatin'iza ary atao aiza andray. Ary sao dia mba nyvonoiny zareo koa ary le sandrin'ilay maty iny. Dia hoy izany ve? Inona nefa no antony? Asa ohatra hoe natahoriny hafantatra ny tsy ambaratelony. Mety ho zava-misy ihany koa zany aloha. Ka tsy losa ve ry Tojo? Kanefa taisa ary oviana nanaovany an'izany. Ka nanam-potoana izy nandritry ny alina iray manontolo raha tsy diso dia teo eo amin'ny tamin'ny 10 na tamin'ny 12 alina teo inge nareo sy sely izay izy nitafasaraka nareo tsy zay kamba. Ary ka izay aloha fa aoka aloha jereo nge ny ataony mangady lavaka aleviny ao ngamby io. Ohatray marina. Dia ahoana ny ataontsika ry Tojo? Nitondra telefona ve soary? Andraso mi. Aleo miantso polisy avy hatrany ka. Ay, andraso ary. Aingina anao so video ihany ny ataony zareo ka le numéro nge tsy fantatro e. Zay raha ko sy enao tiako. Tsara atao anaty répertoire ihany izy ireny fa ny ohatran'izao anie no tena manahirana soary. Mahita hevitra ry Tojo aleo miantso anankiray amin'ireo namako any an-tanàna dia izy no asaina milaza ny polisy. Ka tsy efa lasa ihany ve ireo mandra-pahavitana izany? Ka elana nenina aloha fa aiza moa no ahafantarana an'izany. Mafimafy ihany nge io tany adindry-zareo azy io Zay aloha ataovy ary. Dia ela davitra ery no manao an'izany sao dia eniny ao za aleo anara-maso azy eto ihany sy izay fihetsiny rehetra. Ny polisy zany ka zay firanga dia mbola tsy tonga ihany. Sy mangina ry soary mety tsy ry zareo no ela fa ny fahatongavan'ny antso any aminy tsy fantatraza na tsy nilaza any akory le namanoko lavaka nefa ty efa madiva ho vita ihany. Ary nahoana moa ary Tojo raha ahoana nahoana tsy mitohizanao ka ohatry ny mandre fiara nge za zany tsiny mety ry zareo ngamby zany ka. Ry zareo ve dia tsy mba ametraka paikato kosa tonga ve dia ho avy mivantana io ny fiara tsy loza. Aiza moa ny afantarantsika an'izany? Ka tsy ahitana inona na inona eo izy raha izany ko. Jereo rehetra raha tsy efa mailomailo be ihany jereo ne. Iny fa navariny zareo anaty lavaka le faty dia nitotofany avy hatrany. Hitanao tsara izy teo? Hitako ohatry ny lamba maintimainty no nanosany azy sao dia tsy nifony fa akanjon'le olona Zay indray aloha tsy fantatro aingina be koa moa no nanaovany zareo azy teoko. Mino mihitsy fa le vanialy iny ry Tojo Zany ve? Akanjo maintimainty angeny nanaovany tamin'ny aly Zay indrindra ny tena tsy nahitako azy raha vao nahazo maizimaisina. Dia mbola mitombo indray zany ny olona matindroko. Fa inona mihitsy raha ny antony aza miteny mafy ianao aloha ry Tojo fa mierikerika be ngery zareo retsy. Ka satroko aza dia dradradradray no retany rendanitra mihitsy zao eloka be vavy zao soary ka iza nefa no andreanao aty amin'ny tany mangina aty tsy misy afa-tsy ala ambozaka sy kritra ala nge no eto ny ainao indray zao aza no mbola manaraka eo raha manao an'izany eo fa atovy tsara nge. Mafy amiko mihitsy zao tsy afa manoatra zao soary saingy tsy hitako izay atao ka marina moa.
asa zareo fa toa vita amin'ny nataony angambako. Eny tokoa. Ahoana izao ny fomba hoditsika ny lalana toa lavitra. Tsy maintsy mandeha tongotra fanao inona ary? Zany efa zany eny soary efa tena reraka mafy mihitsy. Ny toromaso tsy ampy, ny tena mangetaeta ihany koa. Ka andao hitady morin-drano ary dia mba misy sotrony sady mba ilahantsika reraka koa. Tsy hitako intsony izay hevitra. Zao le Serdoda. Eny sefo. Anao mission tsika manomboka eto ka miomahana tsara elahy. Matoky sefo vonona foana ka. Zao atao vonona dolo rehefa mety ho zavatra ilaina amin'izany satria angamba andro maromaro na mbolana mihitsy no lany amin'izay. Voray sefo ka andeha hanomana zany ary aloha zany. Zay fa mahazo mandeha ary elahy rehefa vita izay ataony lao dia lazao fa hiainga avy hatrany tsika. Okey sefo, eny ary. Radio Don Bosco. Ahoana le Serdoda fa misy inona? Io tonga ao am-bavady io nge mademoiselle Vaniala dia ahoana ampandrosoko sa ahoana? Ampidiro angana fa ho avy eny ary. Sony ianao raha matokely ndry tena reraka ary doda. Mila tsy afa mamindra tsoa zany tongotra izany. Ka ao ary aloha tantanako ianao avy ary. Aleo mihitsy aloha hipetraka kely. Ka tsy azo tonga mipetraka eo am-bavahady eo fa bediny sefo ao fa hoentiko moramora makany an-tranona anao ndry fa maninona hono le ty juro doda maninona tena vizana be hono izy. Mangatsika be koa ane zany. Melary elahy fa aloha hitondrako azy. Andao androsany trano sady misy dite sy ronono mafana ao. Ery ahoany saika maty ane ay. Eno fantatro zany fa aza mbola miresaka be aloha ianao. Olo tery doda. Sefo ahoana hono? Eto aty fa misy ronono ao anaty termos eo dia mitondra mosy be rary siramamy elahy. Eny sefo. Mandry mandry aloha itao mpandrineto ianao ry Vaniala. Dia ahora koa fa namba azo hafanana tsara. Reto ary sefo reto. Eto aty. Aositro aloha ty dia sady hoany mo fa noana ianao zao. Zany zao mampangatsika anao sady noana tsy natory koa ne. Fa taizaho izy io sefo mbola tsy afaka miresaka izy fa mandehana amin'izay ataovy izay nasaiko nataony lahy. Eny ary sefo aloha ary aloha hiala kely nalain'olona keriny teo ane zary ery. Zany ve? Misy olona raty-saina tsy vanina mihitsy atao amin'ity tanànanareo ty. Radio Don Bosco. Dia ifampitany izay manomboko zao fa aza matahotra ianao ry Vaniala. Andro aloha ny sakafonao dia matory fa avy eo tsika miresaka tsara. Reza aloha soary fa kely sisa dia ho tongotsika. Hitako mihitsy ianao fa reraka saingy tsy maintsy manao ezaka kely kosa sika aloha Tsy tokony hipetraka kely indray ary ve aloha sika ka efa ho tonga ihany tsinona koa. Ka tokony hamonjy fotoana nefa sika nefa raha tena reraka mafy moa ianao dia tsy maninona fa andao retsy amin'itsy malimaloketsy aloha etsy. Ay, andao ary. Tazony tsara so avotsotra ao indray
tsy manaiky raha mianjero indray ndry ka tsy ilay infirmiera kely tamin'ny hôpitaly ve iry misary adaly riry totso a hitanao io eny tokoa ka mianatra mitondra bisikileta kotsy izy fa tsy hoe misary adaly zany ilay any angeny mahay an'irendry soary izay loha ary tena mbola zazavavy kely mihitsy ange izy tia izany izay vao tena nahita tsara ny endriny ka ataonao efa vehivavy lehibe nga moa izy tamin'le miresaka tamintsikinika ie izay mihitsy nyfeverako azy ay ny vatany fotsiny ny mirongaronga oay tazony fa mamantana naman'olona aza matahotra fa tsy mavoanay io efa voatazoko ny famidiny misaotra indrindra dry ka tsy ho le fitako ve ianao angambako teny fitako mihitsy ka taizary de eritrereto ay tany amin'ny hôpitaly sa tsy zany asanao tany mihitsy nareo le avany tompoko vahavolana tsy avany ho aza efa niala-nonona fotsiny taminy ngamo nonona teto Morondava izy iny ka teto izy maty tsy efa naman'ny mpiaramonina ihany ve zany azo zao koa amin'ny fahorina ohatran'ireny ange tsy tokony hijerena fiaviany mbola hita hoe mitandro ny fihavanana kosa aloha ny olona tiana zany azy fa nahagaga fotsiny dia tsy nisy olona mihitsy tena toerana rehefa mivoaka ny razana sa tsy nanotrona an'ireny ny olona ty manotrona fa tsy nisy nahinao zany angamo alona efa lasa angamo le izy ka netana niakatra natanina radio tamaray fa ahoana tsy nahinonareo an'izany ka natao atsokosoko raha ndrean'izany ve zay tsy ho tonga teto atsokosoko ahoany zaza ny lazaindry zareo saingy efa tara vao tonga tany dia efa nivoaka le izy de lasa ny Antananarivo tokoa ary ve eny za ve dia andainga aminareo an'izany dry toa mifampijery fotsiny nareo fa misy inona ka tsy zany velively angeny zavantrangy tsy zany mihitsy dry fa ahoana ka ny mifanohitra amin'izany mbola eto tanàna eto le razana tsy azoko izany no misy ka eto tanàna eto ahoana za zao ngeny nahita ny voahantao an-trano rery mbola nanatranotrareo tena mpivoahana ny tanàna mihitsy aza dia mampalahelo fa tsy misy natamika ny olona ray aza nanotrona onjoonjo ny doda sy hereriny lasa nanatitra azy any dia tsy mampieritreritra anao ve zany tena nalaza saina tokoa zany angeny lazako taminareo hoe ngatsy fomba ny olona tia ny mamoaka faty fomba tokoa saingy zany angeny lazako taminao indray mandeha iny hoe feno zava-miafina ny fiainan'ireo olona ireo tsy azonao vao maika tsy azoko nahoana moa raha ambaranao mazava fa tsy hodikodinao toy izany ny resaky ka mbola manam-potoana tsara tsika ianonao fa aleoloha any ariny zany lazao fa voninkaino anao ahy ka ianao iray ihany nefa no tiakaino azy raha izany aloha olona atokisa no miaraka amiko ka nefa raha manelingelina anao dia tsy maninona fa asaiko mandeha izy ka mialatsiny fa tsy hoe fankalako azy akory fa tena tsy ambara telo mihitsy zao ambarako anao zao ka manahirana manko raha vao misy mandreo tena mariny mandeha any aloha ary ianao mandeha ry zao mitokodina any atsoka any rehefa tena andeha tsika afahono miaraka aminao nga iny tovolahy iny ka sandry le dokotera miara-miasa aminay ao iny dia nasaiko nitondra bisikileta fotsiny fa tsy misy nininona koa ireo aminay ka fa ahoana natonga anao an-tany an'izany mba fitity hafantatra fotsiny ny aka tsy mbola dia hitako loatra teto mantsy izy iny ko mianatra amin'ny fianaratso izy fa sendra mandalo eto fotsiny ka fa tantarao amin'izay ary le resaky efa maika ny aino ka eno tsara re ary aza tonga dia mandray atendro ny fahafahakafaka ao tsara izay ambarako eo laha zao fa olon-dehibe mamanjinika ka izao ary zay le tantara fa dia anjaranao sisany mandinika ka hono diso ve raha milaza aminao fa feno mistero ireo olona ireo tena mamperitreritra tokoa aloha le izy nefa ahoany anjarako izany fa mba azonao ambaramiko amin'izay ve aloha hoe iza ny anaranareo raha ny amin'izay aloha dia mbola tsy tokony ho izy nilazana amin'izany zao fa tsy mahatoky anga ianao azafady
ka olona mbola tsy nifanerasera firy kory angeitsika ahoana moa ny tonga dia atokisako anao avy hatranika ka nahoana sahanao tonga dia nitantarana n'izany resaka izany tamiko ary izany resaka izany tsy inona tsy maintsy avoaka ho retany ren-danitrako aiza nefa izay porofamarinana an'izany aiza nefa izay porofanaamarinanareo an'izany azony lafana anke izany ary avadiny hoe nareo indray no manendrikendrika azy ka izay indrindra no mbola tsy namoahana izy fa mbola mitady porofo aloha izay mitady porofo mihitsy izay izao aloha te ino aho nefa to mampisalasala ihany izy izany ka izany arako raha ry zareo marina ny namona ny tompoko vavy dia noho ny antony inona izany tsy misy mazava aminay daholo e izay mantsy tsy afaka mifanerasera loatra tamin'ny zareo anie za afaka mifanerasera tsara aminy fa ny mampisalasala fotsiny nge dia tianareo tsy mety milaza amiko ny anarana sy mombamombanareo ty e ka miala tsy nikosa aloha e aleo mihitsy aloha hijano tsy ambaratelonay izany mademoiselle Diary mbola ho fantatrao ihany ny aminay fa aleo aloha hivoaka ny marina amin'ity raha ty e eny ary tsy maninona raha mbola tsy ambarinareo aloha fa anaty ady mangina dia ho hitako ihany famarinana izay nylazainao radio Dombosco manantena nefa fa mbola ambaranareo amiko ihany izany ianao rinany eny minoa ianao fa tsy maintsy ho lazainay kosa e dia ahoana nefa raha misy ilako anareo tampoka ka omeko numerona telefonina ianao 5 izao tsy azonao antsony io afatra antsoratra ihany no apetrako ao raha tena misy zava-dehibe ilanao anay maika ao dia raiso ary Artoala ny andro fa aiza ry azy zany andraso hoe ay aoka fatadidiko aty amindry ary aiza mory zareo izay fa to zarerina velany ato e andeha hitsangana fa ka mivelolety fotsiny ka mifatonjoko koa izay ny olona no nisahirana aminy efa mifoy ianao ery nga ianao ny andry anaty teto foana ka ianao tsy inona ny vadibadika sady memenina foana toy ny veriko hoe marariko ka nanahoana ianao izay tena nahazo aina mihitsy aloha noho ny natory foana naharitraritra teo rery ay tsara kosa izany ka tena natory mihitsy nge ianao aloha teo e izany dia adiny firy azy izany natory teo tamin'ny valy maraina ianao nanomboka natory teo izao amin'ny 7 sasany alina dia eritreto amin'izany fa ahoana isakafo amin'izay ve ianao aloha sa ny sakafonao moa tsy navela afanao foanako ka avelo aloha hijery mifatonjoko e tia hita ny endriny indray azy izany andao aloha misakafo fa mbola hijeren'izany foana ianao e fa maninona sakananao e zoko ane iny tsy manakananao fa aleo aloha ianao misakafo votona alahelo indray ianao dia tsy mahalany anina akory avy eo ndao ary fa mila manao dosy aloha melohan'izany andao fahateriko ary sady misy rano mafana raha teo inoko fa ho afaka tsara ny avizananao eny ary andraso vetivetika ary aloha akasiry veta ao anao io anoloanantsika io ny dosy ka nanahoana afabizana tsara tena afabizana mihitsy ka fa leo aho any volana amin'izay e andao ato amin'ny salon aloha tsika fa niala ahoana kay tsy te hampitondra fahorinanao nge ahy fa inona ny tiana ho lazaina mba fantatro moa fa niala mbola manenjika amin'ny foana nge ireo namono anjokonao e fantatro izany e fa inona moa ny idiran'izany amin'ny fijereko ny fatonjoko aloha e misy tokoa fa inona ka zao ye voateriny esorina hitapotano ny razana satria misisika hiditra ato foana ry zareo zany e dia natao aiza nisy toerana nametrahana izy fa mbola atoro anao ka
Tsy azoko koa nge nareo izany. Fa hony Tsy indrazana ina nge mahatonga ny zareo sisikato fa zah hitadiavany alaina-kerina. Fantatray izany kanefa tsy maintsy mandray an'izay fanapahan-kevitra izay zay rehefa niala. Izay satria tsy fantatra marina nge izay tena ambadika izao zavatra izao Andray kosa na izany aza tokony mba niandry an'izay fanapahan-kevitra any ange nareo Aza malahelo anao fa mbola azontsika alaina nge izy rehefa hoentina mody any Antananarivo Ka zah zao ny hevitra fa efa tokony andeha zaiko. Tsy mbola azo atao re izany rehefa niala. Fa satria nahoany Ka namora ny asa ratsy ny zareo nge izany raha izao dia tanterahany. Mangina be sady be ala nge ny lalana iny ka tsy hanahirana azy velively no isakana antsika. Dia voatery hijanona aty zany. Ny fianakaviana any Antananarivo nefa izay efa memenina. Ka tsy aleonao ara ve miafy kely dia tsy mba misy ahiahy any an-dalana Ataoko mantsy fa tsy miafina aminao ihany ny sika ny dalo amin'ity faritra atsimo ity. Marina aloha izay fa ny zavatra tsy maintsy ataoko izany izao dia ny mampandray any Antananarivo an'izao toe-javatra izao. Aiza moa ny telefonako teo? Fa na izany aza dia milaza zavatra betsaka nefa ianao sao dia anahitra ny zareo Mbola misy fikarakarana fotsiny hoe ny razana dia vita. Eny aza matahotra ianao fa tsy laza fa tsy izay aho Oay, nefa atao tsy misy crédit intsony koa nge ato Ka andao rivoaka any dia sady mitsangatsangana no mividy. Dia atoronao aho koa ny nasianareo amin'ny volana. Tsika hipetraka eto moron-ranomasina eto aloha. Tsy mahafinaritra anao ve mijery an'io ranomasina tarafim-bolana iny Oay, tena manainga fanahy tokoa izany rery Ary ny olona tiaka amin'izao alina izao daholo vao mivoaka. Satria mafana be tsinona ny atoandro dia izao vao mivoaka maka rivotra daholo ny olonako. Mahafinaritra kosa kay ny fiainana tiako. Fa hono raha izao moa ny tafiandreny fahavalony eto indray tsika dia ahoana? Dia aza matahotra ianao fa jinjaiko amin'ity sabatra ity tsirairay ny tendany. Fa taizany nahitanao any sabatra iny teo vetivety teo? Tery akaky ny riaram-batorika. Tsy hitanao nga ny nandraisako azy teo? Ery! Fa misy inona ary va niala? Matahotra ka? Matahotra an'izy ary ianao zavy Tsy fantatro. Nahoana ary ianao matahotaopona toy izany Iverinao amonanao nga? Ary mahery fofona koa nge izany sikaranao izany Inona ny anaran'iny rery? Sikara gasy ry va niala. Anisan'ny jiolahy mahery vaika rery sy ny lamany ozy ilay vehivavy niresaka tamiko tany amin'ny hopitaly ary izy ny namono ny rahavavinao. Dia mety marina tokoa ve izany Lasa saina be nge ny havako izany Ery Ahoana ke? Tena nifankatia tokoa ve nareo sy volana tamin'ny fotoana niarahanareo taty? Fa ahoana mahatonga anao anontany an'izany Mba tiako fantatra fotsiny ka. Fofombadiko vizy ry va niala dia tsy ho tiako Nefa ne dia tsy hita soratra teny amin'ny endrika akory ny alahelo fo ny zavo tonga teto Tena vodina alahelo tokoa fa noho ny nahitanao dia toa ny sinda vetivety izany ry va niala. Toa ny nahita ny volana ihany mantsy nahitanao. Izany ve? Marina eto aho zao dia ohatran'ny hoe le takariva farany niarahanay talohan'ny nafatesany n'izao fiarahantsika izao. Saingy izaho tsy hivolana. Azo atao ny mamindra ny toerana ho anao ka. Ery, fa ino ty lazainao? Tadiavinao irafy amin'ny rahavaviko izany? Aza mieritreritra an'izany ianao lafy ny hafa mihitsy jerena. Lafy ny inona koa? Raha mba fantatrao mantsy ny alahelo amin'izao tsy maheo amin'ny volana izao Ianao aza milaza an'izany maika moa fa izaho rahavaviny. Ka samy maranitsika izany ka nahoana moa raha mikambana dia mba miara sitrany Ianao ngamba no sitrana amin'izany fa izaho sady azo loza amin'ny fianakaviako no ngamba hitodian'ny rahavaviko mandra-pahafatoko. Fa noho ny an'ny olona rehetra mihitsy ny fiheveranao izany ka. Tena marina Radio Don Bosco. Ery, fa hitsangana ho aiza ianao? Ary aky vilovilonao atao iny ny sabatra iny Ianao koa toa sary tahotra ny masony nefa te hividy ny lohany ko. Tsy azoko, inona ny tianao ambara amin'izany? Aza be fanontaniana ianao fandahody Ery tezitramiko nga ianao
nahoana ianao tsy miteny e? Andao fa aoka izay ifonako ary ny teniko raha toa natezitra anao e. Zany me tsara vela tsy ianao ry Vaniala. Matahotra ny avelako rery eo anao dia asa na mety matahotra ny nofinoko dia mody milaza an'izany. Izay fandraisanao azy aloha tsy haiko fa fomba mifona rehefa tsapanao fa nahatezitra olona no nataonao. Ary tena mahery fihetsika be tokoa nge ty banty izany e. So dia mba marina ihany tokoa ary ny resaka momba azy ireny. Dia sanatria izy tokoa no nahavita namono amin'ny vola. Matahotra ka. Ary maninona ianao tsy mitsangana fa miana anao fotsiny? Matahotra ary ery a. Matahotra inona e? Iny sabatra lavabe ny tananao iny e. Apetrako tira izay izany foana e. Saingy tokony anaiky ny fitiavanao a. Radio Dombosko. Za aloha tsy niteny an'izany a. Ery a. Tianao ange saingy. Aza sina saingy tsony fa tonga dia ny marina lazainy e. Tianao ary ery a. Tena vokatry ny fona ve izany sa noho ny tahotra fotsiny? Efa ela ny tianao saingy efa niaraka tamin'ny zokiko moa ka inona tsony nambarako? Mahazo milamin-tsaina amin'izay izany ianao satria efa tsy hoe intsony izy ka anao tanteraka amin'izay nge izany ahy e. Ary apetrao amin'izay sabatra fa efa azonao izay valiteny nandrasanao ary e. Sitrapoko izao fa mafy izany tianavitra izany ka aleo manaraka ambokony. Apetrako tira izay izany foana e. Ary avy amin'izay ho finiko amin'izay izany malalako izany. Oe, arafesina ve io sabatra izany sa ino no mitakosina amin'io? Ohatran'ny hoe raha main izany fijeriko azy amin'ny tarabolana. Ary efa napetrako nge ilay sabatra nefa toa mbola io ihany no rahanao maso e. Anka, sendra mba nitopo teny fotsiny masoko. Ary ndao andeha hody amin'izay ka manomboka may mangatsiaka izany andro izany, angamba efa hadiva araina. Andao ary. Fino fa mangatsiaka ka. Eo ary, ianao koa. Ijeran'ilay telefona somba nisy afatra napetraka kaladiary ihany ao ka. Ay ve tsy numero anao no menao azy iny fa numero tsy miasa akory e. Ka tsy maintsy mailo azy soary a. Ahoana no nanomezako azy ny tena numero ako e. Izy mbola tsy azoko antoka tsarako. Tsy aloha ianao. Indray tsy napoiziko. Zay tokony ianao. Ahoana hoany? Mila miaona amintsika farany zaingana hono izy. Ary amoro-pasikary eo amin'izany serana ny mpanarato izany ny fotoana. Zay na zay ny aty eo. Any amin'ilay namonona ny tompoko fahavolana ve? Ka izandray moa no serana ny mpanarato raha tsy any e. Tamin'ny firy izany afatra izany nalefany? Tamin'ny 3 latsaka 10 e. Sika izao amin'ny 3 soefany. Ary voaingakaingana teo ange izany e. Dia ahoana ary? Soary, andao aniko inandray no andrasany. Atokisanao ve fa tsy fandrika izany rototso Asa izy amono mahalala e. Mampiaya izany ka. Zay indray ianao Nahoana moa izy tovavy kely iny mahatokana any amin'ny toerana mangina any fa mety misy olona angamba miaraka amin'ny any ka. Olona izy nefa ny oetretinao e. Tsy maintsy misy aloha izany e. Rery sy namana no ahikoko. Raha ny fijeriko an'iny tovavy iny nge ka misy fifandraisana amin'ny zareo ireo ihany fa mody adaly e. Soary, dia ho izany tokoa ve ny marina e? Ka nahoana ary izy ny tsy natsondry zareo tamin'ilay fotoana namohana ny fatiny tompoko fahavolana iny e. Izany ve aminao tsy milaza hoe misy zavatra ambadika izany tsy? Dia tsy tokony andehana izany tsika raha ny hevitra ve? Izany mihitsy ny tokony hoe izy raha milaza ho marina tsika e. Za nefa manao hoe tsara ihany tsika raha mandeha any. Sy angeko olo tsy tonga dia iseho fa atao tazan-davitra aloha e. Tsy fahameloana izany rotojo Hoatray.
Mandrika anao ve izy dia andreo amin'ny toerana marina fa tsy hoe atraty lavidavitra aty dia efa miandry. Izay indray ianao soary a. Dia raha zany tahotra sy zany foana no ataontsika mibahana ao an-tsaintsika, inona moa no vitantsika hoe? Ilana fahasahiana sy zotom-po mihitsy ange izao zavatra ataontsika izao soary. Ianao ve ahoana? Ekeko ange zany. Saingy raha efa fandrika hita amin'ny ravoravo izao very to tsy dia mbola hidirana ihany a. Izao ary andramako antsona aloha ty numéro ty a. Ka raha mandray izy a dia ho fotopotorako amin'izay antony ilany antsika maika mihitsy. Ka tsy afantaranao an'izay fandrika tiany atao nefa izany. Afaka mandainga ange izy ao anaty telefonina e. Andramako aloha fa izay alehany ihany dia alehany e. Aiza ho ny toerana mety ahitantsika azy amin'izao Rotojo? Ka efa tsy ato-tsony ange izany ry zareo hoe. Fa ahoana? Ka lasa nanaraka an'ilay olona hono izy fa misy porofo tokony ho raisitsika ao amorom-pasika ao e. Izany lazainy. Raha tonga loloha zany tsika dia mety nahatratra an-dry zareo tao. Izany ve? Porofo inona ary izany? Ka andao aloha jerena fa tsy ho hitao ve. Andao aloha. Mba mailo ihany fa tsy fantatra izay ao ambadika izao a. Izay indray ianao. Ny andro raha teo ty mbola tsy tena mazava loatra. Tsy hita akory izay mivoaka tampoka avy anaty kirihitra any. Izay milo mijerijera ary. Ary sady andao haingana moa e. Oka aloha Rotojo a. Inona indray e? Rotojo a. Ohatran'ny misy jiro mazavazava ange ao izany. Ino koa fa toa misy mipitsipitsika izany. Mangina aloha e. Aza miteniteny aloha fa andao aloha andady moramora. Mandady aloha e. Hoery amin'ry aram-bato ry e. Moramora amintsika mantsy no mitazana an'izay ao ambany eo avy eny ambony iny. Andao aloha. Ka andao ary e. Aza misaraka amiko ianao a. Na inona mitranga. Izay alehako ihany arahana. Ao. Endry. Tao. Zay dia ao miakatra mora amin'ry aram-bato ry amin'izay tsika. Tandremo nefa fa kisilasila be a. Iano a. Tonga dia mikarapoka any ambany any raha vao diso famindreo anao dia vita. Marary ny tongotra. Radio Dombosco. Moramora soary a. Iafiry aloha fa kely sisany e. Efa ho tazako izao ny ao ambany eo. Moramora aloha. Tsy mbola mahita ininao ve ianao e. Ka lakana daholo aloha izao ny tazako e. Jereo eto iziko. Ary le olona mifampitsipitsika teo. Mbola tsy hitanao ve? Tsy mahita olona aloha e. Fa fa misy inona Rotojo a. Avy ianao eto akaiky dia jereo mangina ianao. Inona? Misy inona? Tsy sabatra ve io tsy lany eo amin'ny fasika io e. Io. Hoay. Eny tokoa. Fa ahoana io? Tsy fantatro e. Mety io angamba izany porofo nolazainy diary izany ve? Io fa mihitsy. porofo amin'ny ahoana koa io e. Ka aleo aloha hidina eny dia ho jereko io e. Andraso aloha. Dia za zany ahoana? Zay indray ianao. Aza miala eo ianao e. Tsy fantatry n'izy ao ambany eo fa aleo za ihany aloha no eny e. Zay a. Ka mitandrema tsara ary ianao a. Tsy misy ninina mihetsika loatra amin'izao e. Oay, io fa mijery an'ilay zavatra izy. Tojo a, aza raisina. Mangina soary a. Radio Dombosco. Aza miteniteny hony. Oay, ary toa ny raisiny ihany le izy. Tia tojo tia korangatsy. Dia tsy noeritreretiny ve fa ny dia tanany no hita amin'io rehefa jerena any amin'ny polisy io e. Oay, ary mandrefa mindran'olona zany a. Avy aiza izany? Avy alohan'lahy io e, avy alohan'lahy io. Oay, fa iza koa reto e.
andraso fa ho mailo tsara laratojo a toy loza le ty mivandravandra fotsiny io hoe avy alony lahy io avy alony lahy io tena le ranjanamety faly eo io manatsara laratojo tsy maintsy sy ady etony io ka tonga de ataovy jinjafary orododa fa inona no nrasany lahy tonga de ataovy ho fatiny reto eto tojo fa tsy maintsy mitady hevitra anapiko azy milaza ny lao mafilo mihitsy elahy ty andraso fa ho avy amin'ny lany tsy mety tena miraparapa mely aty fandraso draso kely ty sabatry ty ihany ny arovako tena mihevitra ny ary tena amin'iny sabatry iny ngala zay ray le ty tsika ho tapatendeto an'io manana maranitra noho iny angely ty hita ny laty hito oay sabatra maranitra be tokoa ina voakan'iny andriamanitro mehery sy tanjaka tojo mba tsy ho lafin'ireo olon-dratsy ireo tsy ditra akory nanaovana an'izao fa no ny fitiavany namany sy tsy andraraka tany fotsiny ny rano tsy manatsiny tonga de asio amin'izao rododa fa azy isalasalana jereo fa mivonina ny anohatra ny lahy mihitsy ange izy io aza taitra ianao so hoe fa tsy maka izy io ampahafiry ny ombona andrasany io tsy fantany anga fa sabatra ny kilalaoko mansoraka fa tsy matahotra koa ny aty mansoalanitro tsy tejery Radio Don Bosco nanany mandrian'izany fampikasoan'ny sabatra izany aza lahy very doda matahotra an'io nahoana raha tonga de fitainany io fa mandeha ange ny fotoana mbola betsaka ny zavatra tokony atao iny tokoa ary fa mikapakapa amin'ny sabatra le doda mila tsy ho voazaka ny toditsony ny avisy ny havanany ataony nareny ataoko hoe andraso fa mahita hevitra aza velatsony rododa fa io fefa memitremitra ary ao foana de tereo ery amin'ny aram-bato ery amin'izay andriamanitro tena ny enjery tojo de io fa ho tsatoan'le ratsy fanahy eo amin'ny tratrany trekakeo ty vadiako mafy be ka tsy mety voaongotra ka kely sisa tonga de vitao le sorododa inona ndray mbola nyrasany lahy ka aleo ivavaka farana izy aloha aleo fa nisa telo mihitsy isa manangy any sandro ny doda tonga de alefako ty roa te misy vaty be mipidiny doda fa tanemo tandremo melala nanao ny dodo zay ry diary voatery tsy maintsy ho tapahana ny sandro ny professeur potika mihitsy io ny matsy ny tola-tsandro ny havanana tena lozy zany tsinona tsony maha olona azy raha izany ny sandro ny any ange fa ny vatandray manontolo mbola tsy nisy naninona na izany ary ary diary tsy afaka hiasa tsony ngy izy zany ny asa mafy aloha de tsy mety ho vitantsony tena tsy rariny kosa aloha zao fa mba nanahoana kosa nefa de bandra inika itojo ve ay tojo moa no anaran'izy iny efa tsy de naninona iny ka ny azy nge tsy nisy tapaka ny tolana faratra ivelany fotsiny tena olony ratsy mihitsy ireny olo reny ry diary fa nahoana kosa ny lazana ho an'izany ka ratsy zany fa izy avandoza toy zao de noho izany sabatra izany fotsiny ve nampiady andro zareo fa sabatra manahoana loatra ary izy zany sabatra toy ny rehetra ihany saingy mitahiry tsy ambaratelo tsy ambaratelo inona ry hery avy aloha zany aloha any fa zao omeko ohatrinony ianao mba amadika ny fanafodiny io bandy io avadika ahoana atao zay alasa azo poziny ahoana tsara hoe ry hery amon'olona zany ka mahampalahelo angeny nanaovany any dodo zao vitako aloha zany saingy mila antoka mba zay akay marina ka inona raha mantoka angatahanao apetrako eto amiko ny taratasy ny trano sy tany ipetrahanao io tsy te misy problema m'izany fa saingy zao ilaiko kosa ny avitanao zay zavatra zay faran'izay angana vitako zany fa ny karama kosa ahoana ohatrinona nefa ny tadiavinao ka tsy volany ilaiko fa inona ary ny aino vehivavy eo aminao io ivany ala ve eny efa sy anao mamon'olona de mba von'olona koa ny takalo angatahako aminao fa inona ary diary no ankalanao amin'ny vany ala
mbola tsy zao ny lazako azy aminao fa taterao fotsiny aloha izay dia miresakitsika aveo e. Ka ahoana? Vitanao? Sarotra aloha kanefa tsy maintsy ataoko e. Mba zay ahay. Zao ary nizy anio ariva ny tiako anatanteranao azy. Anio ariva? Eny, ary amin'ny valo sy efa ny alina ny ora. Fa inona ny dikan'izany ry Diary a? Ka amin'izay koa nanitako an'ilay tovolahy dia mba miaravita ka ahoana? Raikitra? Raikitra ary. Dia aloha kosa ianao androany zaniko. Ary nanao ny doda? Lozangery Vanialy. Fa ahoana? Voaty ho tapahana hono ny sandriny. Andray, mampalahelo be kosa izany. Dia ahoana hono no aviny? Ka ahoana moa fa tsy maintsy ho andraikitro mandra-pahafatiny izy izany ka inona indray? Ary kivikivy be nge ianao izany e. Ka izany ve aminao tsy atao akivy? Tsy tokony akivy izany rery a. Tsy hoe malemy ange izy ka ila fikarakarana manokana eo ambony fandriana foana e. Mba afaka mandehandeha ihany na manao zavatra tsy dia mafy. Eny, fa na izany aza manahirana ihany ko. Tsy mampanahirana izany fa atao fotsiny izay asitrana ny fery dia rehefa mody aty an-trano izy eto hanampy anao hikarakara azy. Vaniala, fitiavanao avy no ilazanao an'izany sa ahoana? Izany ve dia mbola notaninao ihany rery a? Oay, tia lozako marina. Dia ahoana nefa le amin'ny valo sy fahefany alina? Lasa saina be nge ianao izany e. Andao aloha sakafo fa za zany efa noana ka. Fangainao mbola tsy nihinana ka? Oviana indray any nihinandrery izany tato e. Za nefa izany toa tsy halatsaka ako. Ery a, mbola misy atsaina mafakoatra izany koa ngamba mahazo anao io fa tsy lazainao aka. Raha mba fantatro mantsy noho ny aminao. Ery, manontany anao nge e. Latsaka Katerina ankehitriny no nataoko ihany ry Vaniala. Fa inona no nataonao? Sa ny fisika atao trano kosa ary ny olana aminao e. Afaka mandeha mody ange ara manelingelina anao e. Vaniala, aza miteny an'izany ianao. Ndriry tony e. Ary to mitomany? Fa inona ny anton'izao rery a? Mankahala ny toetrako sy ny vatako ary Vaniala. Raha tsy toy izao angambany, tsy tafiditra amin'tsisy toy izao. Tsy azoko mihitsy izany tianao ambary izany ka. Tovolahy mendrika tsy manintona mihitsy ange ianao izao ka mankahala ny vatanao ahoana ary? Izany lazainao izany mihitsy tena mamandrika ary Vaniala. Io bika mba nendriko mantsy netiko nambabona ny tovavy rehetra. Tsy tsapako fa ay manam-pihafarana ihany izany rehetra izany. Andao aloha isakafo ka toa lasa mirediredy ianao izany. Dia ho vitako ve ny hamono n'izao tovavy tsara bika manendrika izao e. Enge zato famindrany. Ny volony miofaofa mahafinaritra. Tsaka. Ery a, fa ino izany mampimenimenina anao izany e? Tsy misy inona ka. Mifoka betsaka tamin'ilay sigary indray ngamba ianao io. Ao, ataovy ny sakafo aloha ka. Eny ary. Ery, mampimana anao fa manakaiky ny ora. Za zao ato efa vonona. Fa ahoana indray e? Tsy hanao indray izany ianao? Tsy manaiky an'izany kosa nakafanahy fotsiny izany ianao? Izay efa nekena dia nekena rehetra fa tsy misy an'izany a. Ilazana amin'ny polisy rehefa hivadika toy izany indray ianao? Diary a, Diary.
Tena notapahany. Tia voaloza marina. Fa iny izao rery ary diariza moa izany mifampiresaka aminao izany. Le infirmiera ao amin'ny hôpitaly ry. Fa misy inona hono? Resaka tsy misy dikany akory izany ry Vaniala. Tsy misy dikany ve dia mampiantsoantsona ohatran'izany e. Ito ty ny telefony iny dia le resahako aminy. Namako ange iny e. Sy izany avokoa ve dia andaniana kredi io fa mandehana ianao matorika. Ary ianao mbola hoaiza? Aiza moa fa tsy atory eo amin'ny efitrangoko. Azambazany ivarotanao sakabailoha rery fa ianao ve tena tia marina sa manadala fotsiny e? Tsy manadalanao izany aho ary Vaniala. Ka inona ary ny dikan'izao fihetsika rehetra izao e? Nanomboka taminao vao tonga tamin'ny atoandro mihitsy ny fahafahafa. Lazao marina raha tsy tia antsony ianao ka morana pahan-kevitra ka. Very andro aty fotsiny Nizay ny amin'ny 7 alina. 5:20 minitra sisa. Ahoana rety? Inona koa izao no tony diary amin'izao fotoana izao? Anatotosan'le zavatra ihany sa lasany ny polisy? Ery mahasosotra ianao fa salamin'ny olona very saina ka? Zaindreny ianao? Tsy diary indray izao izay? Eto ty mihitsy ny telefoniny ka? Bibiadiary. Amin'ny 5 moa izao. Amin'ny 7:05. Midika zany fa tokony efa hanomboka. Radio Don Bosco. Mandany ianao mivoaka any rery fa mahatsiravina ka? Andraso fa hovinoko mihitsy ty telefony ty mandrebireby fotsiny. Sady mamono an'iny ianao mandana fa zahavo miasa aloha mijery anao eo. Eny ary. Aleo ary aloha andeha. Amin'ny 7:10 izao. Efa nanome an'le fanafody angamba izay diarika. Zaho kosa ty mbola miodikodina eto any. Ahoana rety? Anakiry anaovana ny anjarako fiasa tsy. Diary miantso anao amin'ny telefonina koa io. Tapao fa tsy resaka aminy akory ahy. Ka mila anao maika hono izy e. Efa hoe tsy resaka aminy aho fa tonga dia tapao. Allô? Si, tapahany koa aza. Amin'ny 7:05 ny latsaka 2 minitra. Tonga ny fotoana. Aiza moa le sabatra teo? Indrisy ry Vaniala. Tsy foky ianao nefa... Radio Don Bosco. Ary ataonao iny ny sabatra iny? Tsy manapidiny ary Vaniala. Dia mono ahy zany ianao. Fa inona ny antony rery
misy miantso anao nge io tsy rahako tsony zany avy aloha aniny fa tsy janony ihany izy rehefa reraka. Lasa dala ve ianao riery a? Vonjeo! Voay ty trano ty riery a! Voay ho ty trano ty! Aleo potehanany io telefonina io ka. Tsy misy ilana an'io tsony koa. Sao fotoana izao na aloha nararotako mandositra. Mitady hoaiza matroka ianao an'io Vaniala. Aza misy fihetsika de tanindray mifetsika fa iza koa moa lany mba handrao anahy aripako miaraka koa elasa izy riery a, so de adaly ianao indrindra koa ny tena tadaviko ry diary polisy a, tonga de sambory. Fa on zao ry diary tena vehivavy tsy vaniny ianao mpamadika. Ianao ihany nge naprisika de ianao ndray niantso polisy ho zao no mendrika mpamon'olona toa anao tsaro fa ny rano tsy manatsiny tsy maintsy mitaky mandrakariva. Rano tsy manatsiny taiza no hitaky amiko sambory aloha io ry polisy de aveo miresaka. Fa anao inona tindray no tiry diary tonga mba andatsa toneo aloha fonao fa tsy zany velively mila mifanazava fotsiny tsika. Mifanazava amin'inona ndray mo tsy efa ianao io ihany moa nanao an'izay dirako aty amponjy zao vehivavy tsy vaniny ianao ry diary ery aso anao ny antony nanaovana an'izao fa tsy fankalana anao akory aza miteniteny foana eo koa ny ianao ry Vaniala aiza nisy fahasoavana ho hita ty amponja. Mbola fitiavana anao ihany zany riery tsy fitiavana mihitsy ny mampiditra olona amponja ry diary nampirosianao anao elo ka mba hitoriany mandehanana rehefa aby tsy ilaiko akory mandeha ny fotoana riery ny fotoana famangina raha teo foka so de tsy vita dolo ny resaka rehetra fa iny tsara aloha mihaino anao ary ary izy adolo koa moa reto olona miaraka aminao reto aloha mitony tsara renao fa andenga io resaka io eny ary la zao fefatony ny tena mifantatra ao aloha de tsy sazenjana akory ny vitanao aty fa karazany fananarana fotsiny mety rehefa miakatra tribunal ianao de ho afaka ka rovina nefa zany tsy hoela reriery efa mikarakara zay ka de resaka inona ary ny tianareo ambara amiko la zao fa so tapitra io ihany nge ny ora famanginy tena vonina ny ovy nefa ianao raha tavavoakato ka raha zany fandrinesiko ny feonao mbola mitreritrerony zany mantsy to mbola tsy zaniko atreto aloha de tsoroko aminareo fa mbola tezitra aminareo saingy miankina amin'ny fanazavany resaka ataonareo ihany no anapahako hevitra zao ary nininana tao mihitsy ny fihetsika tamin'ny Vaniala iny mba ho hita manarina ny toetranao moa zany toetranareo ko miraitsy kombakomba amin'ny zava-dratsy zasy reto olona reto ihany nalalan'izany Vaniala tsy ao anatiny ay ny ampikadra mihitsy zany ny teti-dratsanareo ilana tsiny aloha raha voaterina anao an'izany zay za moa ny tena marina satria reto olona reto koa aza tsy nanan-kevitra an'izany zany mampibaribary matsy vanina anao ry diary tsy maninona raha zany andrasanao azy kanefa mba saitsainy kosa zao inona no saitsainiko raha le eloko teo alonina tratrarana ka nanemelohana anao de tsaro fa gadra mandra-pahafatana nahazo anao eloka talo inona moa zanga moa efa nahavita eloka be vavaka eloka be vava mihitsy saingy sofa mbola tsy ren'ny fanjakana aza milaza loza eo rery diary ery tsy napoiziko desanao ve fa inona loatra reny antony ka tsy azoko nge zay tianareo ambary asa misiriziri ery efa samy malala amin'ny marina dolo nge zay rehetrareo tsy aleonao miaiky de vitany samitsika eto ihany ny fandaminana tediavinareo iaiky inona ary ny mahatompinatokanao tamin'ny famonoana ny volana aleo tsy teny mafy mba tsisy olo-kafa mandre inona tsara hoe ry diary meke elo ka rery de mba moramora ny zavatra rehetra
raha ho tonga nampotsofa manam-pahefana ke zao ka ho ato ny tanyrazanao e. Lazao marina rery fa tsisy anameloka anao nge eo e. Ny fitiavako anao koa tsy ho tapaka amin'izany akory satria efa latsapaka. Faniala, ianao ve no miteny an'izany? Eny rery a, efa namela ny eloko rehetra hatramin'ny ela satria tianao. Andray ry Faniala, tena tsy napoziko. Izay vao tsapako fa tena olona tsopo ianao. Mifona ry Faniala, baiko avy amiko tokoa ny namonona ny volana. Ka mba azona lazaina aminay ve ny antony? Zavatra tsy dia misy dikany loatra fa za mihitsy ny efa biby angamba iny. Biby ahoana rery a? Radio Don Bosco. Teny afoany volana mba tsy vokan'ireny sigara hitanao ny foako ireny saingy tsy nety nijarina ry Faniala. Ny ray andro tsy fantatro raha fampitahorana any nataony na tena marina tokoa fa niomana izy ary nilaza fa ho any amin'ny pôlisy. Dia izany ny tsy zakanao ka nahatonga anao hatrana ny famonoana azy? Tateoriana voatrany enina mafy saingy indrisy fa tsy nisy azo natao tsony. Andray rery. Izany no nahatonga ity anao ry Faniala. Ny vonina mantsy fa hanonitra ny ratsy vitako tamin'ny volana ka ianao ny saika hanaovako an'izany. Mbola tsy tena fiovana tanteraka nefa satria mbola saika hanala ny ainy itsy tovolahy itsy indray dia hitojo izany. Hitojo? Izany no anarany? Ie, inona indray ny antony io? Ny amin'iny indray dia noho izy niady tamin'ny Doda ka nahatonga ny tanany Doda ho tapahany indray iny fa tsy inona akory ka. Zavatra tsy misy dikany toy izany dolo dia avy tanao mamono olona. Fa toy ny kilalao mihitsy ve ny aina aminareo e? Eto amponjy eto vao manakotsako dolo izany rehetrarehetra izany reto a. Moa ka misy farany dolo ny zavadrehetra. Mahereza fa tsy mbola farany izao e. Io Faniala fa vonina n'ity anao ihany na dia efa matinao aza ny zokony ka manova aza fanerana mafy aminy fa solony maty io. Menina fa raha tafavoaka somatsara eto dia anova famindry. Misaotra anao koa ny ridiary fa raha tsy teo izany ianao nanao an'izao paikady izao dia asa na mbola olona firy indray no matiko. Izay izany vao tsapanao fa iaso anao nantony nanaovako an'izao. Tsapako ridiary raha nisy nahita teo ampanaovana n'iny eloko iny tokoa moa tsy zavatoza. Raha ny fanjakana dia mety ho gadra mandra-pahafaty. Raha olon-tsotra kosa dia fitsaram-bahoaka. Nisy nahita nefa nareo sy Doda? Iza ry diary? Aleo tsy ambaraterony kosa ny amin'izany. Zao fotsiny tsarovy mandrakariva, misy mahita foana izay ataonao na amin'izay farany miafina indrindra aza ka fadio ny ratsy. Meloka ary reto tsy tia ahita ny salova-tavanareo akory fa menatra. Indrindra moa fa ianao ry Faniala. Tsy ambonin'olay Andriamanitra tompontsika izahay rery a. Izy aza tsara indrindra tsy tia ny ratsy nefa namela eloka. Maika moa fa ny olo tsy mendrika toanao. Sambatra ianao ry Faniala. Raha toanao dolo angamba ny olombelona tsy misy very tany amin'ny hafobe intsony teto. Izay aloha fa tapitra ny famanginy. Aleo izay andeha? Misaotra reto tsaroko maivamaivana ery aho izany. Mahereza rery a, miandranao foana ny foko. Indrindra mbola hanoro amin'ny fasan'ny volana sanatitra azy any Antananarivo. Faniala ny foko. Mandra-piona ary mivavao aho. Adala angamba hoy nareo satria olona efa namono ny zokoko. Efa saika hamono aho koa aza nefa mbola tiaviko ihany. Mety aza eo amin'ny toerako nefa dia dinio tsara ilay Kristy. Novonoina nefa mbola namindra fosina angata-pamelana ho an'ireo mpamono azy. Dia raiko misy aloha indrindra Faniala. Izany tokoa ny tena toetra kristianina. Fa mba ahoana kosa ny amin'ny Doda? Baiko fotsiny mantsy ny anery fa izy ny tena nanao ny eloka. Mitovy ihany aky ny eloka izy roa lahy. Noho izany famelan-keloka mitovy ihany koa nomeko azy ireo. I Doda zangeka efa nahazo famaizana. Ny tanany ankavanana nanjerany sabatra tamin'ny volana no efa nalan'Andriamanitra taminy. Ary raha tsy fantatry hatramin'ny farany monina mono ny zokondry, mono mela ny elo ny vendry. Satria verindry nga fa no izay siherefa ny fankatiana tonga hamela ny elony. Asa, so mantsy dia jembo ny fitiavany indry dia voafera hatramin'ny tsy tokony ho ferana azako. Mbola tsy nahafantatra akory ange aho hoe i Doda sieriny namono amin'ny volana dia efa namela an'izay nahavanana n'iny eloka iny.
Izay ny antony tsy nametrahako fitaranana tany amin'ny polisy satria tsy ampiverina intsony ny anjoko intsony izany. Tena vehivavy miendrika sy tokony ho fanao modely mihitsy Kindria. Soa ihany anefa fa tratra le ratsy. Satria nisy an'ilay tamin'ny valora sy fefany alina. Tamin'ny valo sy fahefany alina nosoratany Mamy Aina, novelon'ny faly Sinaizy, Rakoto, miaraka amin'ny Vantso, Mirambola, Lanto, mandray feo sy nanatotosa Tovy Razana Mamonjy.